rakojavana vao marandraina zareo tolole makikiope fenofeno mameno ty fo mitoro ranomaso mirotsaky ola lavitra mantsy lay tany fodina lay tany miaviany rakojavana vao marandraina zareo tolole makikiope fenofeno mameno ty fo mitoro ranomaso mirotsaky ola lavitra mantsy lay tany fodina lay tany miaviany golongolo ao anatikao lavikavana ty mora mankalao arinao a valavitranao a soko miadana tsy mamele ry miafiniray tsy mahary asena rinosy eo fitiavako anao a de ody aoeto ave tongotro tsy aritrelisony ao de kiopaky de ody aoeto ave tongotro tsy aritrelisony ao de kiopaky Usa miloko ambonembona tampona karatre vezivezy tsy mety mitombona reny aiala salavitry sasa mieviny ralavitinarynao tsisy vovoka atao kilalao taratandrosausa miloko ambonembona tampona karatre vezivezy tsy mety mitombona reny aiala salavitry sasa mieviny ralavitinarynao tsisy vovoka atao kilalao golongolo ao anatikao lavikavana ty mora mankalao arinao a valavitranao a soko miadana tsy mamele ry miafiniray tsy maharesena rinosy eo fitiavako anao a de ody aoeto aray tongotro tsy aritrelisony ao de kiopaky de ody aoeto aray tongotro tsy aritrelisony ao de kiopaky rakojavana vao marandraina zareo tolole makikiope fenofeno mameno ty fo mitoro ranomaso mirotsaky mbola lavitra mantsy lay tany fodina lay tany miaviako
eo am-pitsanganana ihany isika no hiara iretona sy aneo ny fitiavan-tanindrazana amin'ny alalan'ny hira-pirenentsika ary ataontsika manakoako izany eraky ny fary hantsa arbaore hatrany ampitan-dranomasina izy hatrany Madagasikara tanindrazana izay miaraka miombona eritreritra amintsika amin'izao fotoana izao anehoantsika izany fitiavan-tanindrazana izany. Toy ny fiaravana Andriamatofoloa ny Repoblika mivady sy ireo délégation miaraka aminy dia raisitsika amin'ny hira miaraka amin'ny tarika jojobia izy ireo toklasy vavy koa mangataka teka maresaka sy makotokotra ho an'ny jojoby sy ny ekipany. Hallelujah.
Je remercie la collaboration entre compatriotes. Lui, il est le bassiste du groupe Mamakou. On lui a donné un coup de main. Le batteur, voilà. Il est français. Toto Guantan aussi, il a dit la France. De même que le monsieur qui est au bout. Ma fille, mon fils. Merci mesdames et messieurs. On est d'accord là. Et au besoin, on revient là. Ekipa niarakamina tamin'izay fandravahana ny fotoana fiaravana fizarana fitiavana hoentina iarahaba iarabana an'andriamantofilohan'ny repoblika sy rahavatovaty sy ny ekipa rehetrarehetra hosorony ny fifandraisan-tanana dia mbola iaraka iteraka mafibeba azy eo tsika tokilasy tokovana ny tototoka fomba natonga ny tabataba maro kolonga ny hafaliana kosa dia ho atsika izay tonga ny voalohanteny dia amin'ny alalan'ny malagasy rehetra tia fitandranomasina ny mbola merenana ny fiarabana momba Pierre-Retso any andriamantofilohan'ny repoblika sy ny ramatovadiny sy ireo membre ny gouvernement manaty letony ary ireo délégation nationaly malagasy isika rehetrarehetra ihany koa dia manterina ny fiaravana ho atsika izay tonga maro na fohy fotoana na natrika izao fotoana izao ary dia raha mahity fa dia maro isika eny mbola betsaka no manity hanatrika izao fotoana izao raha ohatra ka olona manala fanadinana angamba isika dia afo hoe miandro vady fanadinana ny etaetatsika te hiaino an'andriamantofiloha koa tsy andry eny isika tokolasy tokovavy vonona ve isika hiaino an'andriamantofilohan'ny repoblika tena vonona ve isika hiaino an'andriamantofilohan'ny repoblika eo pitsakarana tokolasy tokovavy sy amianatehaka no anasasy ny amparajana azy hitonga ny teny izay managasa isika azay petsaka vovoky mamaro isika satria fa volana mamaro izay vitsivitsy nefa vita petsaka ny asa vita tokoa vonona iainanao zay Pifarinasi amsiana ari ao anatin'ny sisepo noa fiarabarantsika rehetra malagasy raitangazana monina miaina sy mipetraka atia andafy rehetra ampifariana lehibe tokoa satria raha ohatra ka tamin'ny volana septembre na 15 septembre valome folo sy roa arivo noa niolona tamin'ny diaspora tena dia tamin'izay fotoan'izay dia nanazavy ny mombamomba ny famille anavitra ny firenena ny tenako taminareo betsaka taminareo no tsy afaka nanatrika nefa dia miteny taminareo hoe vonina ny tena amin'ny teny anavitra ny firenena ary anavitra ny Madagasikara tamin'izay fotoan'izay ny 18 ny volana septembre dia mbola tsy zantodarakory ny tena fa mbola otsotro zay navaka amintsika hoe tsy maintsy avotena ary tsy maintsy hoavitra ny Madagasikara ankehitriny dia raha ny ataokokako no jerevanareo novakinareo dia ny masina na mampilaza bebe kokoa fa tena amina ao anatin'ny fierté ao anatin'ny fiavatangavana mijoroko maheonareo satria tateraka amin'ny familitsika tateraka amin'ny family malagasy fa fotoan'ny repoblika no mijoro
dia zareny no naniny, zareny no mikasa, fa tsika rehetrarehetra dia mikasa hoe tokony vaina amin'izay ny tantara Madagasikara, tokony mampandrosoana amin'izay Madagasikara, ary tsy tokony distratsontsika fa tokony lohana. Ary manamarika an'izany ny fahatongavana roa marobe mifampiranty satria zao variana mihitsy ny tena nohon'ny hoe nondazo fa raha anao ny fitsidiana ara fomba ofisialy voalohany atia France toy izy zao tsy maintsy iona amin'ny diaspora malagasy ny tena satria tsy zao fa miova mila mifampiresaka, mila mifampadiloky ary mila lazaina aminareo ihany koa hoe oaizy manao an'ale ohatriny ahoana Madagasikara feno taona, ohatriny ahoana Madagasikara afaka 10 taona, 10 taona, 10 taona sy any aninany. Ka ny zavatra tena nahafanenana androany dia zao. Rehefa hoe eo amin'ny diaspora ny tenako dia nijerevako ny listan'ny olona zay nisoratra anarana, nanao inscription hoe ho avy fa lazataonareo fa tena variana satria izy za hoe ay tsy ambarajoelonarely noa tsy anytanindrazana, ay tsy ny tenako hoe nolina ny fampandrosoana ny tanindrazana fa ianareo rehetrarehetra satria betsaka ny malagasy tongava manatrika androany avy any Allemagne, avy any Belgique, avy any Italie, avy any La Réunion, avy any Monaco, avy any Norvège, fa indrindra manerina any France dia tondretsitsika androany. Ka zay ihany akasitraka anareo fa ho maty ny firesakiny, ho maty ny firesako, ho maty ny firesatsaina dia hiaraka hiteraka mampibetsika ao anatsika zany. Zany fitiavanareo any Madagasikara na dia tsy alavitra zany azy no mikrina ihany koa ao anatiny. Zay no tenanao hoe tsy maintsy ataontsika ny fomba rehetrarehetra mba hanavotana any Madagasikara. Izany dia maromaro no zavatra ho resahantsika eto androany mikasika ny maro firenena. Ho resahantsika mikasika ny tetikasa sy ny asa natao tao anatin'izay efa-bolana. Satria efa-bolana zao no tondraky ny firenena. Ho resahantsika eto mikasika ny fifandraisantsika amin'ny atsivelana na amin'ireo partenaire technique et financier. Ho resahantsika eo ihany koa ny programme artsocial zay atao sy apetraka any Madagasikara. Ho resahantsika mikasika ny momba ny sécurité, mikasika ny zinama, mikasika ny nasotika, fa indrindra ny mikasika ny toerana misy any diaspora eo amin'ny lafiny fampandrosoana sy fandraisana andraikitra hampandrosoana ny firenena. Izany dia tsy za reny ny resaka androany fa za fomba ty resaka aminareo. Nareo ihany koa besaka aminareo natanitanao hoe monsieur le président mba afaka ataonay ve ny mba resaka aminao, mba afaka ataonay ve ny mahazo 10 minitra manomboka aminao dia zao nataontsika amin'ny fitonanareo androany. Ka zay zavatra itaitatonareo, zay zavatra aofenareo, zay zavatra ahafahanareo mampanday andraikitra afampitsona ny firenena dia ifampitafa sy ifampitsinitetsika androany ataontsika amin'ilay hoe resaka question réponse fantanina sy mivaritena tokony metina ao anatin'izany. Fa milohan'izany dia ny zavatra ho resahantsika angambany voalohany dia resaka ny mikasika ny fitsidiana ara-fomba ofisialy natao taty France. Zavatra tsarafantatrareo dia zavatra nolazaiko dia miresaka tamin'ny Madagasikara ary ny zavatra mandeha atsika inona ilay resaka tamin'ny Madagasikara dia izy zao hoe Rigasikara. Ny zavatra tsy azo isorona aminao, ny zavatra mifamatitra aminao, ny zavatra tsy misy mitakika amin'izay dia mijoro ankehitriny hamerina an'izany aminao ary izay indrindra noa nampizoro aho. Betsaka aminareo zaveko anaty nampatahotra mikasika ny hoe zay amin'ny Malagasy tokony verina amin'ny Malagasy.
ary anisan'izany minosina misy defasy izay tsy nisy nasany kaiky nandritra ny taona maro izay tsisy nasa miresaka kory azy no miantso ninao ianao no miantso le tsotra voalaza fa de mitaiky amin'olo mosilao dia mozomozony ny firenena voalaza fa mitaze mitaiky amindreo dia tsy fekakanyena eo amin'ny toerana zay hitantana ny firenena fa za kosa ny tena nareo mivavaka ary nanao voady nanao vea ozy izy zao hoe rehefa tonga eo amin'ny fitondrana na inona mitrano na inona midony za tsy maintsy mijoro ary tsy maintsy averiko amin'ny malagasy ny maika amin'ny malagasy any malagasy ary derina malagasy ny fomba mitantanana sy jerena ny mitantanana zany izevaka tsara iansika mahafantatra ny tantarany firenena ny tantarany Madagasikara zany moa dia tsara fantatrareo fa tena lina amin'ny tantarany Madagasikara lina amin'ny tantarany firenena ary raha tsy mahafantatra amin'ny tantarany firenena tsika tsy afaka amanitra mihitsy ny hoavy ny firenena ihany koa ka zao ny zavatra mitrano fahafantatsika tamin'ny taona enina sy folo sy valonjato sy arivo na tamin'ny taona 1896 noa tonga tao Madagasikara nanjanaka ny Madagasikara ny Français dia tamin'ny taona 1947 dia efa nisy ny fifanahana zay napetraka miantso hoe tokony amerenana anjarany nosy izefaty zany any Madagasikara na indrindra tamin'izay fotoana zay aloha dia mifaleovatena tsara fantatsika efa tamin'ny 26 juin 1945 dia nisy ny accord zay natao tany San Francisco zay milaza lazaiko amin'ny teny français izy hoe la France renonce à sa politique coloniale et tient compte des aspirations politiques des populations. D'autant plus que dans la Constitution française du 27 octobre 1946, qui stipule que la France entend conduire les peuples dont elle a la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes. Jamais, et en 1945, nous toquons et panarènes, tamni Malagasy, ni faleovatena fa ny gouvernement Ramadier tamin'izany fotoana zany dia tsy namia ny faleovatena io nefa ny Malagasy dia anisan'ny naray anjara mabitika tamin'ny deuxième guerre mondiale. Dia ny zavatra mitranga dia zao rehefa tsy samberina ny faleovatena dia misy ny révolution nataony fitandrarana tany Madagasikara izay natonga reo ny soulèvement populaire tamin'ny 29 mars 1947 zany efa tamin'ny 1947 zany no nagataka ny malagasy hoe an'ilay faleovatena zany hoe raha ataontsika ny kase tsotsotra dia raika dimampolo taona no nanjanaka tao Madagasikara ny Français fa tamin'ny 1960 voa nolazay tamintsika ny faleovatena rehefa verina faleovatena dia tsy naverina mianaka tamintsika izany izefaty sananotanitsika zany ary zay no resahaka tamin'ny président Emmanuel Macron zary fa miresaka tonga dia miresaka direct ary miresaka amin'ny anarany vaoaka Malagasy resahaka tamin'ny président Emmanuel Macron dia zao ny zavatra anankiroa no fery
mbola mijanona atao anatin'ny fonay. Mizavaka anakoa ny rato zay mbola mijanona atao fonay ka anjaratsika isinao noa manarina tantara ary efa samy tanoty zao tonga ny firenena enao no tanora noa firenena tanora indrindra ty Eropa zany firenena tanora indrindra Amerika ka mila manovana tantara amin'ny zao tontolo zao tsika. Dia nolazaiko taminy hoe Monsieur le Président, andao tsika manovana tantara. Io izy parso dia teneniko tamin'ny tsara tamin'izay no hoe miaraka amin'ny Madagasikara. Tsy afaka sarana amin'ny Madagasikara fa mila aversika amin'ny Madagasikara. Zay ny zava-panavety taminy. Ny ratra voalohany zay. Ny ratra faharoa dia misy ekeza sy ny fe ny zavatra mitranga sy miaina ny tanindrazana tamin'ny 1947. Zala zay taonanao no tamporan'ny dossier io ary nanao taratasy amin'ny fomba ofisialy natota ny président Emmanuel Macron. Raha tianao azy afa iresaka amin'iny satria adito no mangataka an'io amin'ny anarany boka malagasy. Teo sy ny au nom du peuple malagasy, au nom des 25 millions de Malagasy, et à mon nom personnel, je vous demande, Monsieur le Président, solennellement de restituer les îles éparses à Madagascar. Miasa andro aman'alina zay io no tokony mba makaboky ihany nefa mivaky mamony mba maraa isanandro teneniko aminareo fa lafikanatao zay isanandro amin'ny rometsiny ary na amahenahena vo matory ary aknihina nahena dia efa mifoko ary sorako ny ekipa sy ministra rehetrarehetra satria za indray ambony folo ala miantso amin'ny miara-miasa hoe tsy maintsy atao zao tsy maintsy sainy zao ary zany fa zany ny fomba fiasa vaovao ary matoky fa raha zany mataotsika vekivetika dia androso Madagasikara lazay aminareo dia zao matotsika malagasy amin'izay tsy nandroso dia tsy napitaky napitambatra sy napiray anyvaoka malagasy voalohany fa pitaky indrindraindrindra tena manana marina ny fitiava-tanindrazana tena vonina marina miasa ho an'ny malagasy sy ho an'ny vaoka malagasy ankehitriny dia tena aminareo fa voalohany samana tamin'ny tantarany Madagasikara no nisy firenena samana velirano zany dia safady amintsika malagasy. Velirano misy fomba maromaro any Madagasikara. Misy ny velirano, ao sasany moa misotro ranom-bolamena. Mitsika lazaina hoe rehefa manao velirano ianao dia ny zavatra rehetra lazaina tsy maintsy tanterahana. Ka zay ny zany zavatra mijoro hoe manao velirano ao Malagasy ary manao velirano eto anatrehanareo fa tsy maintsy tapity Madagasikara ary tsy maintsy manesy manakakazay dia le hoe fanolora-tena ho an'ny malagasy zay le fanotena alohan'ny latsahana eotsako viny resaka tamin-drato resaka tamin-zanako hoe tsia dia misy sakrifisy tsy maintsy atao manolo-tena atentany hoe manolo-tena ho an'ny tanindrazana manolo-tena ho an'ny tanindrazana zany dia fony eo ny ainao ny fianakavinao ho an'ny firenena ho an'ny tanindrazana sorako amin'ny vatiko sorako amin'ny zanako satria nanaiky izy ireo aloha fa maro no zavatra mitranga sy mikeo manarina ny firenentsika satria be dia be ny zavatra mitranga zay mampahantra sy mampambotry amin'ny firenena malagasy
anisan'izany dia ady goavana izay natrehako sy mbola ohatrehan'ny misitra miarany asambo ny zavatra ray izay safidy ame ohatra vitsitsy aminareo ohatra mikasika ny vidina solika. Ny vidina solika io dia mininana atao mihitsy ny hoe isika malagasy ny vahoaka malagasy dia mandony vidina solika lafo. Naranareo tonga tao aminy famille. Tonga tao aminy famille dia milaza-tamiko hoe monsieur le président angamba ny roenina fotsiny tao amina ny nandraisaky ny andraikitra mahafotsiny mihinana azy. Lazana ny famille hoe monsieur le président tsy maintsy asofotra ny vidiny jirama. Sarinao fa manina moa no asofotra ny vidiny jirama. Izy ny famille tamiko hoe satria tsy loatra ny recette dia raha tsy asofotra ny vidiny jirama dia miperaka foana ny jirama satria mahasany famille hoe mila jerevanareo fa inona moa mampaperatra any jirama satria ny vidina ny location ny groupe ny vidina solika efa mahajerevanareo efa tsy mijerevanareo. Zaho tsy atsoloka misy any vidiny jirama fa aleo jerevana ny voly alohan'ny jirama amin'ny papanofa groupe. Ino no fihinanao zavatra mitrano? Mijerevana ifa ny groupe électrogène. Ny groupe électrogène amintsika dia ny puissance installée no alohan'ny jirama. Hitanareo eto amin'ity tableau ity. Rehefa relevena daholo ny puissance installée ao amintsika dia misy 838 mégawatt. Nefa rehefa mandray ny puissance tena miasa dia 408 mégawatt. Izany hoe mionasa vitsitsy, mionasa vahiny, vitsitsy, anankidimy, enina no mahazo tombotsoa ao anatin'izao. Fa tsy vita an'izay fa même 408 mégawatt dia zavatra mitrangana izao. Ao anatin'ny 408 mégawatt io dia mbola le puissance ihany zany. Le puissance misy nyteniny za fa ny hoe 300 mégawatt. 20 mégawatt no installé nefa miasa tena miasa 10 mégawatt ny asasany ihany zany. Ohatran'ny hoe manofa camion zany tsika, manofa camion 12 tonnes fa nentana zakany 12 tonnes io 3 tonnes. Nentatsika zany 12 tonnes dia hoe telo ny 3 tonnes dia aterana fa tsika mipay 12 tonnes. Very izy rehefa aveo dia hoe tandray 3 tonnes fa tsika mipay 12 tonnes. Itsika amin'izay dia nivonoana ny jirama. Ankehitriny dia tsy nanaiky efa naka consultant fa nivelana. Dia nalaina daholo no jerevana daholo hoe tao anatin'izay 5 taona lasa tao amin'izay dia nanao subvention foana ny fanjakana malagasy. Ny subvention natao dia tokony anaovana sekoly, tokony anaovana hôpitaly, tokony anaovana lalana fa jerena aloha zareo 2015 57 millions de dollars de subvention. 2016, 83 millions de dollars. 2017, 144 millions de dollars. 2018, 92 millions de dollars. Et donc, il y a ça comme ça, tout le monde qui est là, des années, 0 dollar de subvention. C'est-à-dire, fini, subvention. Nous mettons pas la rame pour notre groupe électrogène, Thomas Madagascar. Et de là, vous avez à peu près, il y a 350 à 400 millions de dollars de subvention. Là, 400 millions de dollars, nous, on fait un petit groupe Voro, via un âge 400 mégawatts, jamais filain Madagascar, vraiment tout, jamais la Sarata, comme on dit, il va gratuit. Nia, Zirama, Amzos, qui ont été les autres, dites les là. C'est que les plus de subventions. À date, à me revoir dans la Ulam Zoom, Ulam Zini. Così stava, le parole di tutto del tempo. Ue, la Cina fa esempio, si dice che è non ministro, non prime ministro, non presidente,
dans la poche mega haute. Artiste m'a battu, tout ce ça va être à vous, marketing. Sur le Picnador, voilà la nouvelle Autriche, à Zamonian, fan Malakas. Avec un phénomène général, oui, en détient à autre musique au Madagascar. Nous en douce, à autant d'offres d'Afrique Katana. C'est tout ce métier. On va faire un Madagascar 400 mégawatts. Ni afakara herinaratra ao amintsika 400 mégawatts pour 25 millions d'habitants. 10 ambin'ny folo isanjaton'ny vahoaka malagasy fotsiny no manana jiro na herinaratra ao Madagasikara. Fa tsy vita an'izay fa zao ny électricité na mividy jiro any Madagasikara no lafo indrindra manerana amin'ny Afrika. Izany hoe raha mbola mitotro fitatana amin'izao tsy traka mihitsy artsa misy lazo zavatra aminareo vola alohantsika resaka électricité aty Europe ohatra eto France aty Europe dia eo amin'ny 10 na 12 centime eo ny kilowattheure. Zareo moa ny facturanareo amin'ny EDF fa zay ny alohanareo fa any Madagascar c'est entre 30 et 40 centimes d'euros ny kilowattheure. Jamais mampalaiky lafo be ny vidina jiro ary nakamakon'ny olona dia tsisy manana herinaratra mihitsy. Zay no difina ataoko ary miveronana ataoko hoe zao no ataotsika ao anatin'ny 5 taona dia ataotsika x2 na x3 ny production na énergie renouvelable ao Madagascar. Zany hoe 400 mégawatts zao ny resetsika fa ro 400 mégawatts ireo mbola mampiasa gazoil. Ny fangalarana ny gazoil tsy teneniko anareo fa mandiny fotsiny. Fa ny zavatra ataotsika dia zao ao anatin'ny 5 taona eo zay zao etsika omena Andriamanitra masoandro, omena Andriamanitra rivotra, omena Andriamanitra rano dia tsy maintsy ataotsika ny 90% de production d'énergie dia ho ataotsika énergie renouvelable ary miena any amin'ny 8 centimes d'euros any ny kilowattheure afaka. Zany ny zavatra ataotsika ary raha tena aminareo fa betsaka ny olona tsy mino amin'ny ravaka izay atao. Zany teny hoe tsy mihetsika amin'izao amin'izao dia miteny aminareo ny ankamaroany zanaka malagasy zany tsy mifanerasera amin'ny olona dia mandeha makany amin'ny sekoly rehetrarehetra regny fa milaza aminareo fa mampalahelo ny zanantsika. Ny ankamaroany ny sekoly dia anetokotany mianatra. Ny ban zany tsy misy tsony. Ary indrindra tena mampalahelo dia tsy manana isika, tsisy manana boky tsony. Ny zanatsika mianatra any amin'ny IPP, mianatra any amin'ny lycée, mianatra any amin'ny CEG. Tsisy zany hoe zao nanao loi de finance rectificative zay tao. Mijerevana ny investissement rehetrarehetra ataoko. Tsy fa hoe amboarina daholo zay resaka fividianana ordinateur, fividianana fiara. Tsara atao zao rehetrarehetra any. Oka zay resaka aménagement réhabilitation. Satria reny dia fomba hoentin'ny mpiasa-panjakana maro zay manao zavatra tsy dia mety loatra ary tsy misy fiantraikany any amin'ny vahoaka malagasy. Mahena atsasana ny carburant. Dia ino ny zavatra antrano io atsasana io. Eo zay za hoe zao nanaovantsika anazy afitatsika 850 salle de classe. Alohantsika manetondry, alohantsika tsy mampiasa essence betsaka fa aloha anaovana salle de classe dia amin'ity taona ity 850 salle de classe dia
dia ozy izao hoe tsy mety ampotsony no hoe tsy manana boky ny zaraka malagasy. Noho izany ny ankizy rehetrarehetra en classe d'examen, ny manala CPE, ny manala BEPC, ny manala baccalauréat dia omena boky manampona amin'ny matière rehetrarehetra amin'ny tina tena baccalauréat. Rehefa anao ny sekoly manara-penitra indray zany ny EPB. Ao antsika Madagasikara moa dia zao mitoetratsika zany sorapasika zany tsika reto samy tsy tangatangalaola fa misy any olona vitsivitsy zay tsy mahay afa-tsy mitsikely, tsy mahay afa-tsy manenjika sa hoe tsy zany ilaina zao dia ny fametana miara-miasa zany finoa Madagasikara. Dia finoa Madagasikara to avonina iara iasy amin'ny olona rehetrarehetra zao hoe miaraka politika, miloko politika avinao any fa rehefa Madagasikara mampiasana ny mamaraito zany lavaka ankehitriny ary zay natonga indrindra lafa aminareo tena no sekoly manara-penitra be lehibe za zao mangatika eo dia ny sasany teny mitaky ny vebasy ny teny ndray sasany hoe fa manirina zao votakiny mitaky ny vebasy inona ray no ambadika io hitananao tokazayna hoe rehefa misy zavatra tsara mba atao ianao mba miteny mba tsara le izy rehefa mampisy zavatra tsara dia amin'ny zavatra tsara mba atao ho an'ny firenena mila miray fo, mila miray saintsika rehetrarehetra fa tsy hoe rehefa zany teny anazy dia ratsy. Fa zany teny aminareo fa zany asao Malagasy asao anareo ary miteny foana hoe tsy maintsy ataontsika lohany Madagasikara ary miasa aingana miasa aingana zaho fampirenenanao ihany zay hoe TGV mandeha engenabeha aingana zay le teny hoe Madagascar, pays du monde amour. Non, Madagascar, à partir de maintenant, pays à grande vitesse. Allo sekoly dia sekoly ataontsika manara-penitra dia rehefa anao ny sekoly io tsika dia naka orinasa anankitelo efa constitué le baoaka zareo tsy ny sekoly atao zareo manzareo dia misy président tsy dia eno ito ve natao manerana ny Madagasikara ataontsika ohatrany dôlo ma ny EPB manerana ny Madagasikara ataontsika ohatrany dôlo CV manerana ny Madagasikara ary ataontsika ohatrany dahôly lycée manerana ny Madagasikara dia zao naka misy namana mitondra orinasa malagasy ohatra malagasy tena faly hoe malagasy tanoko zay maneno plan miasava manary zay afina nanovana ny EPB io vao mety c'est comme à qui monsieur le président, ça me fait un an et demi. Il a d'autres choses. N'a fait que la commande dans un endroit 40 jours. N'a pas eu de démarrage. Huit salles de classe, Miss bibliothèque, Miss infirmerie, Zaya mission à ina misy teo terrain synthétique fanaovana baolina ihany koa dia zao ngamba satria nanao manimanina ny gasikara ihany koa dia aleo ngamba nalefatsika vezivetika ilay film dia Simpson zareo dia mba hohitanareo hoe otrinahoana zavatra mitangatanga tamin'ny EPB sy le EPB io afaka lefa le vidéo. C'est possible.
Tsy possible. Possible. Tsy possible na leçon fomba tsara ihany rehetra fa ohatry zao zany lay EPP zay 40 jours no nanaovantsika anazy zao ka misy tena sanketika satria zao mba mendrika an'izany zanaka malagasy dia misy filalovana ohatry zao ao anatiny zany EPP zany 40 jours zanaova no nanaovana an'izao tsy mino ny olona fa 40 jours fa zany hoe rehefa miasa dia miasa aingana ary faly ravo ny ankamaroan'ny vahoaka tany ary tena nanaovana l'école privée zao ratsy no l'école publique dia zay zavatra ohatry zavatra mitranga any Madagasikara ankehitriny be dia be ny message azo hoe monsieur le président zay tsy dia resy lahatra loatra tamin'ny voalohany zay tsy dia tena mitovy fihetra politika aminao fa ankehitriny tena mantenenao ary sasany moa zao hoe ny fomba fisainana koa mila ovany satria amboatsika amteny zao dia zay teneniko moa dia misy mistera foana fa zavatra teneniko aminao dia zao zavatra mitranga nanotsika fividianana sombavam-bahoaka teo ary sasany moa teny hoe tsy anjarany tao amin'ny république milaza ny resaka tendance sao hoe ohatray fa aizandray misy démocratie manity ny zavatra tokony olazaiko sy zavatra tokony teneniko hoe tsy mety io milaza ny tendance fa mialatsiny fa tsika rehetrarehetra raha mijery fotsiny ao amin'ny site amin'ny facebookny CENI dia mazava ho azy fa efa hita ny tendance hoe député firy no laniny antoko atsy député firy no laniny antoko aroma ary mazava tsara zany zavatra ary indrindra ny fiara-miasana manana tsika moa manana-penitra manana cuve manana-penitra fa mialina ihany azy efa voanana dolo ny fokafividianana rehetrarehetra nafatarana hoe ohatry ny ahoana ny tendance ka eto milaza aminareo avetina hoe ny tendance navoaka ny CENI ny PV zay eo ampilatana dia zavatra nangala dia zao fa eto dia miaraba satria maromaro no miantso anareo zay diaspora civilany ihany koa fa maromaro taminareo no nody ka ny akangazana zay ampamina tampo dia asaiko miresaka tamin'ny groupement de parti misy miteny hoe monsieur le président zay te andray andraikitra zay te andray anjara dia nisy vehivavy anankitelo zay sasany mipetraka tany amin'ny province no tany Madagasikara milaza député ary amin'izao tsika miteny zao ny tendance na ny soratsara député miasa manao rehetrarehetra mba anay andraikitra tsy salasala anampyana anampy firenena aza misarasala mody amin'ny tandazana fa efa nampytsika faminetana antsika amin'ny andraikitra kamisa fiaalaza zavatra fikirazana dia zao rehefa nandeha ny fifidianana sombavambahoaka dia zavatra mitanga ohatsy izy ianareo maro be ireo district izay resaka tamin'ny fividianana foana republique maro be Manjakandrina Akazo be Akany fotsy maro fanketriny presque ny fahatany manalamanga rehetra manontolo presque oza sur 24 angambany izay eo amin'ny 18-19 ans ny vadika daholo ary manohana ary matoky ny programme-ny ireny ary mifidy ny rehetra efa miova mijery zao tontolo zao mijery ny malagasy amin'ny hoe tokony ampino lay mahitana ihany zao dia tsy mahitana tsara fana fotsiny fa mahitana ny asa atao fa hoe mila apino président io koa ary manampyana ny vahoaka rehetrarehetra ary tsy toy zavatra manana koa dia zao
am'izao tsika miteny izao a dia miverina isaky ny tokantrano, miverina isaky ny pireneny. Lay fatisa lay finoana hoe ataoko amin'ny teny français satria nareo mahay teny français hoe enfin Madagascar se relèvera, Madagascar avancera, et Madagascar doit être la vitrine de l'océan Indien et de l'Afrique en termes de développement. Inondaroa matikisinaroa fanketrina efa lalana makantsika efa ela loatritsika no kisika efa ela loatritsika no farana ary efa ela loatritsika no kivy tsy nanam-panakinana tsony fanketriny dia mitena aminaroa fa mijoro ary anao zay tratry ny aiky fanamantoro mba ampandroso ny firenena zavatra vaovao mahasaky ihany tamin'ny dianay tamin'ny fomba ofisialy tatia France dia zavatra goavana be zay tsy azo pesipesena tsy azo faritana satria ny frantsay nanomboka tamin'ny 1896 dia tao anatin'ny fanjanana dia mijery hoe inavo ny arem-pireneny misy ao Madagasikara. Dia miteny aminareo ankehitriny fanazary marina miakany amin'ny muséum satria ny BRG mazany zay efa niasa nandritrany taona maro tao Madagasikara dia natolony atsika malagasy ny cabotage rehetra rehetra ny recherche rehetra rehetra natao tao a France natao tao Madagasikara hoe ato misy safily ato misy volamena ato misy ny arem-pirenentsika ray manontolo dia nabery ny frantsay aty amitsika ankehitriny ary nantany am'zareo hoe nakataka tamin'ny ofisialy tsika dia nantany am'zareo hoe bon historique izao zavatra totsika zao satria hita daholo amin'ny français manao fikaroana ny Brésil fo Madagascar fantatsika daholo ny arem-pirenena ary miteny aminareo nantany am'zareo hoe za dia misaotra manokana aminareo za koa moa mino tena aminareo fa ny zavatra rehetra rehetra tsy misy selasely fa mitahatsika Andriamanitra ary ankehitriny ny masoana ankehitriny ny masoana an'izao tontolo zao dia zay tena ny hoe Madagascar tsy raha te fa ny fahazavana rehetra rehetra dia mirotsaka eo Madagascar naoanao satria tamin'izay Madagascar dia atsika foana zao zany fa miteny Madagascar ny hita lehibe indrindra ao amin'ny continent africain io le carte io fa io mbola misy document maro be amina valise maro be misy cabotage anatolona tolona maromaro zay anaovantsika musée fa tsy zany a tsika tsy manana code nucléaire fa ity ny code nucléaire atsika efa vitan'ny Madagascar nantany zareo hoe fa maninona no misaotranareo na miainay an'io fa ahoana moa zao vo tapa-kevitrinareo fa tena miaina an'io a Madagascar vateny le zao miandro zay hatramin'izay fiverenany faleovateny zay hoe iza ny firenena afaka hitazona an'io so antontsoana na antontsoana manodidina anazy fa hitazona an'io a ho an'ny Madagascar ka tonga hoe tonga fotoana fatakray fa entre de bonne main ny amezanay an'ireto trésor de Madagascar izany dia anokatra musée goavana betsika ary am'izao sika miteny izao mantsika rehefa mitrangana dia fatatra fotsiny any lakatra ny magnaty eo nolona rehetrarehetra fa amitsika milaza aminareo ary zay tena nitaonareo hoe amin'ny alalan'ny arenatsika ihany dia afahatsika manamitra ny firenena
dia afaka fotoana foy afaka taona foy a dia mba tsy tsiketson ny rabola avy any ivelany fa Madagasikara zay mba aponana io arotony ny antsika ahoana moa izy namono tsy mba hatafitasika zany zay taminareo niona tamin'ny ministre ny mine ny Côte d'Ivoire. Ny Côte d'Ivoire dia manombrana volamena 25 tonnes isa-taona. Ny valeur amin'ny volamena 25 tonnes zany dia 1 milliard de dollars. Madagascar en tenanao ao anatin'ny cartographie ity tsy lazako anao fa minimum afaka mahazo hatrany amin'ny 100 tonnes d'or annuellement zany 4 milliards de dollars chaque année no azosika zareo ahoana ny tsy fahitany Madagascar amin'izany ahoana ny tsakatsika amin'izany ary zay tena nitaonareo hoe hiasa mafitsika fa zao nefa tsika tsy famita karazavadrano tsy vitabilitety a fa mba ameo kely rotaona sy tapa amin'ny telefona io fa TSTGV hiasa mafitsika amin'ny anentenantenatsika ihany no ataotsika manafitra any Madagasikara. Zao ny teny aminareo ankoatran'izay dia misy amrenzaka be ny ataotsika satria tsika zao ny teny aminareo tsy maintsy maleotena ihany koa tsika ara-tsakafo. Madagascar le grenier rizicole zany sofotra mivady tamin'ny 1970 zao tsika indray no manombrana manafitra vady dia hiasa mafitsika tao anatin'izay fotoana foy zay dia eto ao milaza aminareo ary tena ny anary fa tenitenena leo lazaiko fa nahazo financement tsika tany amin'ny BAD Banque africaine de développement ary anitatra ny toerana ambolena vary any amin'ny Bamanoky dia mitatra any amin'ny 70 000 ka hatrany amin'ny 100 000 hectare any ny vokatra vary ataotsika mitratra afaka telo taona io zany hoe afaka telo taona dia 100 000 hectare fois 5 tonnes à l'hectare mahavita 500 000 tonnes tsika chaque année. Nefa zao tsika dia manapatra vary any amin'ny 300 000 tonnes nany zany hoe ina ty lazana aminareo afaka telo taona na efa-taona fampabezana tsy manafatra vary tsony isika fa maletena afaka fasy ao anatin'izay dia misy zany fampomona vokatra ho an'ny tantsaha zany hoe amena fitaovana sotroky fa misy ihany koa ny production industrielle zay ataotsika ohatran'ny hitanareo amin'izao saritranareo zao dia iny misy le hoe corridor zany lalana atemolava mandalo amin'ny bevoiny zay anamboarana ny barrage lehibe indrindra any Afrika satria efa mahatratra kilometatra maromaro ny barrage lehibe indrindra ao misy an'le 3D an'ilay barrage fa afaka asehoantsika zany hoe ao anatin'ny fotoana foy ao anatin'ny telotona leo vitantsika ohatran'ity le barrage lehibe indrindra zay ataony Afrika anombraka tambady 60 000 hectare no afahantsika nanombraka an'izany. Fa zao ny teneniko anareo nanao velarano tamin'ny resaka vary any tsika ny sokotra ny fanaovana vary dia any Ambatondrazaka dia nanao velarano tamin'ny mponina tany Ambatondrazaka hoe naraiky mihitsy ny rano tao anaty soa dia nataoko velarano mihitsy tampropaganda tsy maintsy akoko mitolana RN44 Kama sema kutoka
zavatra tranga mijerevana ny teboly betsaka mitsinino a satria mba be dehibe no nampanadina nio lalàna ny vatonazaka io ohatrao ny lalàna ny vatonazaka tsy vita mihitsy lalatanina kakan'izay tona maro na zahoantsika ny fahaleovatena zay zao ny banque mondiale resaka tamin'ny banque mondiale Banque mondiale, Monsieur le Président, nous voulons bien vous aider à faire la route nationale 44, mais il faut refaire l'étude, il faut déposer votre dossier et on verra l'année prochaine. Vous savez, vous n'avez pas compris. Le développement de Madagascar ne peut pas attendre. Et qu'est-ce que j'ai fait? Zao tsy afaka miandro tsony zavatra natao dia nanao ny finance rectificative tsika toy izy zaho hoe zao prouvenareo fa ho ataonay io dia tonga dia ataonay dia zay tsy vitanay totrahanareo rehefa koa satria tsy maintsy vitanao anatin'ny otona fa ndarina voronenareo anaovy lalakafa fa zao ny zavatra natao mijerevana mbola finance rectificative naraina ny vola rehetrarehetra zay milaza aminareo misy gaz zany misy resaka formation matériel informatique zay tsisy fandraisany ampampandrosotra dia nandreko ny budget sisa hoe tsy maintsy atao ary atomboka amin'ny titolo ty lalana Batolazaka dia efa atao ny appel d'offre dia titolo ty maintsy ty manomboka fa masera tsy jara tsony nareo andeha ho any Batolazaka zay ny zavatra miteneniko hoe amin'izay fahaizan-tatana eo atelatanantsika ihany no ampahantsika mampandroso amin'ny firenena dia manomboka RN44 zany miverina olona tsisy mino an'izany tanenary milazaiko aminareo teneniko dia tsy maintsy taverara ohatra ihany koa ny lalana ambity be sy makany voimary betsaka ny olona malaza an'io betsaka ny teny betsaka ny mametsaka valite jour betsaka ny laza hoe anao fosy sa hoe zao ny rano zavatra natao nandeha mihitsy akany mitana hoe mijereva hoe ohatrany ahoana ny lalana fa mijaly ny olona mijaly tsy afaka andehanana tso mijaly lalana zany tonga teo a natoko teneniko tsy mifanomboana ny zavatra ny important fa mifampitana anazy sy mifanantenana anazy atampanana nakany misy akory sa hoe ty akory ty mbola tokony alefany amin'ny exim bank mbola tokony alefany amin'ny firenenareo zay non tsy afaka mianga an'izany zay fa tsy maintsy amboariny zao metiko ny entreprise zaho s'engagé lettre officielle amin'ny étaty atobony asanareo fa tsy maintsy ho azonareo volanareo manomboka miasa ary signerina ny convention zao efa manomboka ary afaka erikony dia vita zany ny fomba fiasatsika satria ny olona mila miasa aingantsika ary miteny aminareo ka banque mondiale zao no mialasana URN44 io mety mbola afaka rotaona telotona efataona mety afaka enitona mihitsy ary voatao fa za tsy nanaiky tsy maintsy amin'ny titolo ty dia atomboka ya efa nanomboka zany RN44 ary manomboka koa ny lalana ambibe voimara maromaro ny lalana atao ary iny ambibe voimara iny tonga dia efa naresarika ihany koa ny izamotsy teo ny banque mondiale hoe ambibe voimara fa ny atrany adivo dia tsy maintsy vitaina to dia hoazy koa financement andana amin'ny taona dia maromaro no zavatra ataotsika fa zao zay ny ao lafiny ao anaty ny firenena fa aiza ho aiza ny fahitany ny olona nivelany amin'ny Madagasikara amin'izao tsika miteny zao miteny aminareo zay fantorany firenena fa taloha ianao raha Madagasikara zany tsy misy considération ohatran'ny Malawi ohatran'ny Soudan zareva ny olona fotsiny fa nanomboka tamin'ny nitondrako ny firenena miova ny fijerana zao tontolo zao amin'ny Madagasikara miova nareo ngapa mba misy mandeha manao voyage
hitanareo rehefa makao misy humoristika hoe ohatriny ahoana ny fitretena ny malagasy. Misy fotoana misy aretina ilay aretina reny tany amintsika test dia ny malagasy namena couloir reny misy tsy maintsy mandalo eto daholo dia menatra ny malagasy. Fa zao ny zavatra ataontsika manomboka zao zavatra inariko dia ho fiera ny malagasy, ho fiera ny président, ho fiera ny malagasy. Ino misy zavatra zavatra an-trano volany miantso anahy ny ministre Mauriciana. Monsieur le Président, maro efa etsika no voazan-teto ary mbola tsisy filoham-pirenena malagasy mihitsy mba invité d'honneur anay fa mba manaiky ve ianao ho invité d'honneur amin'ny fête nationale anay. Toy izy zao hoe avec plaisir, avec fierté, zay ihany koa niinvité ihany koa tsika tany Sénégal. Volany lako ny président Macky Sall, monsieur le président, fantatray leadership anananao, fantatray fa tena ianao zao no briller aty Afrique fa mba invité-nay ianao mba invité d'honneur dia tsika ny invité d'honneur tamin'ny fête nationale tany Sénégal. Mitsiko lazainanareo dia zao miova ny fijery zao tontolo zao any Madagasikara ankehitriny. Ary ny resaka fête nationale ihany dia vao tamin'ny maraina satria no naray vaovao tsara ary nareo diaspora eto no annonceko amin'izany voalohany androany satria zao ny zavatra amin'izany ny firenena rehetrarehetra mitsidiako dia misy ifandraisany daholo amin'ny zavatra tiako atao ho an'ny firenentsika. Nakany Sénégal talohany na kandidana satria président Macky Sall namana. Nakany Sénégal dia mijery tany satria ny PIB an'ny Sénégal, ny faritsin'ny Sénégal dia mandroso lavitra amin'izao aloha ny tsika malagasy. Ny PIB efa plus de 2000 dollars par tête. Ny tsika mbola 400 dollars. Zany hoe ny Sénégalais zany miaina lavitra noho ny malagasy. Manakany toute l'équipe amin'ny maro be hoe jareo tsara daholo nanaovany amin'ireny site ministériel, nanaovany amin'ireny nouvelle ville reny, loeto daholo ny équipe, ny architecte, ny urbaniste, jareo daholo dia d'accord amintsika miteny zao fa Sénégal alohatsika. Nakany zany satria mba tiako androso Sénégal Madagasikara. Ary nolazaiko anareo dia zao mijareo daholo ny zavatra rehetrarehetra zao tsika resin'ny Sénégal fa zay no tena aminareo dans 5 ans ho dépassé Sénégal. Zay tena maro ny teneko anareo zany zay. Faharoa nakany Ghana koa niantso nakany isapitany Ghana dia mahafinaritra anahy ny fomba fitatana ny nanaty foadoko. Izy ilay dia miteny hoe zay afrikanina tsy mitandresina alaina aminareo Europeana. Zay amin'ny alenanay ny ahafahanay mampandroso ny firenenanay. Nakany nanao any faharoa anampy anay izy akitany koa izy tamin'ny investition. Fa misy firenena anankiray tena mandroso sy modely eto aty Afrika. Mandao izy sy mahafaka Rwanda dia misy génocide tany Rwanda. Potiky zany Rwanda zany tsy nisy manantena intsony hoe androso zany Rwanda zany. Fa ankehitriny Rwanda no firenena madio indrindra aty Afrika, firenena mandroso indrindra aty Afrika. Dia mifanokatra zay sy Paul Kagame. Monsieur le Président, vous êtes un jeune leader. Je veux vous aider et je sens que vous allez réussir. Et vous dites ça, Monsieur le Président, il est votre parole, comme il a marqué dans la bataille avec on a un comme marine, fa ni président Paul Kagame, nous inviter d'honneur à titre en fête nationale.
firenena goavana otrany tsy ny se déplace raha tsy matoky amin'ny firenetsika raha tsy matoky amin'ny filoatsika ka zay nyteneniko hoe reo firenena anankitelo avao diatsika mba ho anisany mba ho modely aty Afrika amin'ny fampandrosoana amin'ireo firenena telo avao afaka dimy taona amin'ny rendez-vous fa tsy maintsy manofa zavatra fahitany izao tontolo zao fa io ao tenanao ihany koa tamin'ny resaka fomba fahitany izao tontolo zao ihany tsika any Madagasikara manerana izao tontolo zao tsy fantatry fa za rehefa miresaka amin'olona dia fantatry ny olona hoe ty président ty tsy mitsara relatsika ty président ty ty tangazana ty président ty ty ampandroso ary ty président ty hiasa ho an'ny vahoaka zany ny fampandroso dia zao ny zavatra mitrano nandeha zay a tamin'ny fivorian'ny Union africaine dia niona tamin'ny vice-président amin'ny Banque mondiale dia neutre ny programme neutre ny programme dia izy za mansanazy resaka taminy hoe monsieur le vice-président fantatrao tsara ny situation misy any Madagasikara fantatrao tsara ary ny Banque mondiale ave nandritra ny enimpolo taona mahery ianao nanatra ny Madagasikara fa ny zavatra mampalahelo dia zao tsy hitanay ny fiatraika amin'ny fanampiana makany amin'ny fanatsarana ny fiainany boaka Madagasikara izay hatramin'izay dia nanareo foana no anametraka ny zavatra tokony ataonay ao amin'ny firenenay fa ankehitriny efa mety ty ho aty-apelatanaty monsieur le vice-président ty ny programme anavotanay any Madagasikara ty ny programme anatanterahanay ny fampandrosoana tianentina amin'ny vahoakanay ina zavatra mitrano meko anazy zao ampateneniko anao monsieur le vice-président enao fantatry fa tiany Madagasikara fa ny fanampiana omeno anay omeny Banque mondiale anay fanampiana aide io aide budgétaire vosoratra fa 40 millions de dollars nomenareo anay mieritseritra renareo hoe avec 40 millions de dollars dia afaka hienany toany fahantrana any Madagasikara tsy afaka ao tsy ho foatrinao sy mbola dedamanao mba ataovy mba vo 5 na mba vo 6 koa deotiny zany izy so hoe mba nany 300, 200, 300, 400 millions de dollars ok d'accord vous dites monsieur le président fantatry fa tsy ampy zany kodany le 40 millions fa any niveau zay any Washington dia miansoanao fa manoky anao izy taratasy dia alefaso enanao taratasy izay mila manolo nasy mila manao sekoly mila manao lala mila manampy olona tsy anasy etsetsetset nalefako tany mila manano sotro madio mila jia nalefa tany ny demande inona izy nanao zavatra mitrano 10 jours après niantso zareo monsieur le président nous avons une très très bonne nouvelle à vous annoncer ah oui inona atao multiplier par 6 ou 10 le budget d'année 250 millions de dollars à 100 millions de dollars et faire ce qui est en faire en vous donner il y a tant de temps mais si tiens à la soirée la fiasse zany zavatra mitrano eo moa za matetika tsika rehefa miresaka million de dollars dia tsy azontsika loatra hoe inona ny vita amin'izany fa za ty zatanako fotsiny ny zavatra bitisy mikasika an'izay million de dollars zay fa 250 millions de dollars io zany no azontsika dia vita amizay iny dia mbola tsy voafidy ny président ny Banque mondiale dia voafidy ny président ny Banque mondiale dia nianso alefa taratasy etany États-Unis sa hoe za andeha ho any Washington no aza anazava satria misy zany ny don dia misy ny prêt na emprunt indrano zay hoa ny programme eto misy pont fleuve misy lana misy mikasika ny jirama misy mikasika ny panneau solaire mba mila fanampiana ho azy ka zao any Washington iresaka amin'ny président
Annie Banque mondiale, Zay nouvellement élu ou mis en place. Et vous savez, d'accord, Monsieur le Président, à tout bien de demande, en tout cas, l'immédiat, moi, il fallait des projets, on va vous des bâtiments, des ingénieurs, des projets. Nous, nous avons un temps, il faut que nous ayons Zay, comme nous disons, nous avons dit, nous avons Monsieur le Président, il y a un projet IEM maintenant. Alors, si nous avons annoncé les noms, c'est une avarie, c'est un banque mondial. C'est un projet modèle. Apakah dalam panjang, akhirnya discriminasi, ni IEM sebelum quand nous investissons des autres, si nous avons pas nous des autres, si nous avons à Washington, nous faisons des déplacements volants, ou à ton président de la Banque mondiale, des années Madagascar. Tout le temps Madagascar, et reste 8 jours. Alors, si ça veut dire, c'est pour y avoir quando você tinha momento quando é mamvo, de noite quando é mamvo, dizendo que é Madagascar, e zone da Yena Madagascar. A que le lien qui s'intéresse Monsieur le Président, facta, nous avons gagné Madagascar. A facta, nous avons gagné. Lina da Vantanga, hoje generou. Teu no Yang já, caminhando, no Rio de Seguro, na frente, se eu não sou, não vou segurar todo o tio. Só tu com seguro, mas não era peito. Nanay izy amin'ny tablety amin'ny zavatra maromaro ary miaraka namboly azy zay. Inona zavatra mitanga ohatsy izy nareo? Teo no ihany izy dia nianonse fa ny vola zay tetikasa mitambatra ho ampiasaitsika ao Madagascar dia efa manodididina eo amin'ny 700 millions de dollars fantatsika zay tena milliards de dollars amin'ny bainanay dia mbatanzatsika ny milliards de dollars dia tena mandrosoka Madagascar. Zavatra fikazanana dia zao mety hitsazotasika tsaina fa ory zareo tamin'izany tantana amin'ny firenena tamin'ny andro ny tezarity tsy nisy fahampiana renirena niara tantana tamin'ny antoko zay mpifaninana tamintsika tamikoa sarotra ampitantanana sy tsy mitovy ny fomba fitsika fa zao zavatra mitrano inona ny zavatra mentsika nampandrosoan'ny firenena tamin'izany 100 millions de dollars. Satria isan'ny mitondra vita amin'ny soalala hoe visco. Ça mitondra aminareo officiellement. Zay rehefa inona mbola mba afaka moanareo nandeha négociation 100 millions de dollars no nomeny visco zay nahafahana nanao polizy ao nahafahana nanao hôpital manarapenty isaky ny province nahafahana nanao tranimo nahafahana nahita raha mampiasa fampiasana zareo 100 millions de dollars tao anatiny 10 tonnes. Mazava mahita zao milliards de dollars ao anatiny 1 tonne. Ahoana zay tsy androso amin'izany i Madagascar. Zay teneniko anareo hoe tsy maintsy mandroso i Madagascar. Tsy maintsy mandroso ny firenetsika. Za io efa miresaka any Madagascar dia passionné. Arapisy maraina tsika voahery foana. Za matetika nanareo hoe misy tsiary kazana misy tsiary na Madagascar mikorina ao anatiny miraikitra atao zay no teneniko efa miresaka any Madagascar ary ny olona vitapetra zay miresaka amiko dia resaka amin'izany même na ny fo frantsay omaly teneniko anareo hoe miteny izy oui, je veux que le président Mathieu réussisse pour lui et pour le peuple malgache. Et Malagasy est une bonne idée. Zato ada direct. Artena impressionné, artena sapar, artena mathématique. En fond, vraiment, tout bien. Vous avez une petite étude, ça va, ça comme vous passe. Ils sont là aussi.
zay no tonga an'le déclaration reny reny tsy fantany ataloany andianako hoe anao déclaration mijepaky zany nanao déclaration mijepaky sa nanao ny nanome taratasy ny fomba officialy zay raha tao anatin'ny tantara iny 29 mai iny satria mba hipetraka ho an-tanàna faramandiny hoe enfin 59 ans taty arina ny fanavateny dia mijoro le président Tambora aloha mitaky an'izany maromaro maromaro baraka mbola tontolo resana amina koety ohatran'izany a resaka momba ny sénat za rehefa niteny hoe tsy sénateur za tsy manana problème amina sénateur ray manokana satria sénateur nilay miboaka malagasy fa université sénateur izany dia efa tamin'ny propagande dia matetiky farany dia foanako sénat io nefa ny zavatra mitranga anoa dia tsy navela ny lalampandrenana nanafona zany sénat zany efa nataoko dia zao rehefa tsy avelana foanako amin'ny sénat dia so ihany fa mba misy juriste ao matsiotsaina maromaro miara-miasana jerevana ny texte dia ny texte dia hoe afaka maka ordonnance mijery fomba ifidianana sy ny organisation ampiasany sénateur zany noho izany dia inona no nataoko au lieu de 63 misy amin'ny sénat dia nahenako 18 nahenako ny fo budget ny sénat dia afaka dégagé zany amin'ny tolotona manara 20 milliards d'ariary amin'ny tona manara 30 milliards d'ariary fa anaovantsika inona moa le 30 milliards d'ariary izao za hoe tsara fantatsika ihany ny situation Madagascar ny situation ny ankizy rehefa mianatra amin'ny classe primaire dia 5 millions ny ankizy mianatra amin'ny classe de primaire rehefa miditra eto amin'ny classe de troisième de 350 000 assisy dia mianatra bac 80 000 fa le 80 000 20 000 ihany afaka mandeha na université dia eritreretinareo am'izany isa-taona zany dia misy ankizy eo amin'ny 60 000 eo afaka bac fa tonga dia chômeur afaka bac lasa chauffeur-mana taxi afaka bac lasa mivarotra etcetera sa hoe tsy mila vainy zany zay natonga hoe le volany sénat zany la ia 20 milliards d'ariary la 30 milliards d'ariary toy izy za hoe isa-taona anao université anakievitra dia ataoko ana province anapaka université tsy tokony misy loatra tsony adiny manomboka eto zay manomboka eto izao ndray zavatra mitranga la e 5 millions mpianatra ndray makaiza moa le mpianatra satria 350 000 sisa mitona manana BPC zany hoe misy eo amin'ny 4 millions 500 000 zany mpianatra isa-taona very tsy manisy anarana tsony zay zao nataoko mba zavatra ilaiko dia ny malagasy rehetra rehetra mba ho itsiny mba ho ilain'ny fireneny tsy hoe tamavesatra ho amin'ny fianakaviany tsy hoe tamavesatra ho amin'ny fireneny dia tsy maintsy mitady vahola antsika inona vahola natao dia zao isaky ny district manomboka amin'ny fitontina dia ametrahana lycée na collège agricole mianatra mamboly na collège dia tonga dia apiny ny firenena rehefa aveo apiny mamboly mioky zay natinanovana ihany koa le dedikasa hoe titre vert zany hoe minan-tany malagasy navita fifanana mba amboly dia titre vert tsy feko mafy nalay midasy fetsifetsy dia alay le tany dia amidina fa ny titre vert ndraiky dia zao ny titre vert tsy azo amidy fa amblé na lopiny dia io titre vert io sotra amin'ny anarana zany hoe tsisy afaka manala anazy eo fa isaky ny 20 taona dia jarevana hoe namboly marina hoe le ankizy dia apiny afaka apina ndray le tany namokany marina izy dia apiny zany ny zavatra ataontsika mitetikasa ataontsika afametra amin'ny
zay dia ny betsaka amitsika no manana arana any Madagasikara, manana tetikasy nefa tsy misy mpamindra voto sa hoe miaina loa tanora zavatra miaina sarotra be zany hoe azo famatsiam-bola zany amin'ny banky tsy possible zany nefa be dia be tsika noa tanora manana ny finiavana ty voto amin'ny fiainana zay manaovako hoe bon za tamanorona ny onasa sisy nanampy sisy famatsiam-bola fa tamin'ny heriny tena ka manontolo hoe rehefa mino ianao rehefa matoky ianao rehefa milofo ianao tsy maintsy tafita amin'ny fiainana izao nanao concours rehefa mitsangana ny onasa nanao concours tamin'ny BNI trophée du meilleur jeune entrepreneur dia zay nahazo voalohany tamin'ny concours io dia nahazo famatsiam-bola atao zero zay afaka mividanako machine anapoborobony ny onasa tamin'ny fanaovana publicité satria tamin'izany fotoana zany ny fanaovana affiche dia atao sérigraphie na atao tanana dia amina miliana vitan'le machine fanaovana labasy izy ave amin'ny bâtiment hoe fanaovana affiche étape par trois fa ny révolutionner un système numérique en format dia nahazo vola zany mividanako an'io machine io dia tamin'ny fiara aveo tamin'ny BN tamin'ny fiara 2 ans vao nahazo famatsiam-bola na filafiantiara na matataratasy any amin'ny client rehetrarehetra nakany amin'ny stara zano tanora 20 ans tamin'izany hoe monsieur le directeur général manana projet manao affiche fa mba indram-bola fa raha tonga machine io dia enao hoe commande affiche aminay dia mifanesenahatra moa za moa zatra mbola kely tsy miresaka mifaneraseraman'olona dia nahazo taratasy tany amin'ny fiara nahazo taratasy tany amin'ny promodine hoe d'accord aniny projet anao dia apinainao dia vitany machine le machine vidiny io tokony averina tao anatin'ny telotolo dia volany ndrama zany satria aminany fiara le vidiny heritaona valo volana dia miverina tao amin'ny fiara mandondolo dia misaotra betsaka anareo fa alohako saveriko ny io le vola satria niroborobe no onasa dia naveriko ny io ny volany fiara fa tiako lazaina amin'izany inona ny fandraisana zany resaka toko aminao sirifiry ny tanora malagasy mba te ho tafita amin'ny fiainana mba te azo famatsiam-bola mba te hitravokany amin'ny banky satria za hoe za voafidy ray tao anatin'ny tanora zato tao anatin'ny tanora atiky tao anatin'ny tanora manary fa ozy za hoe tonga kosamby paly za ray mba tokony mba manampy ny tanora malagasy rehetrarehetra amin'ny fomba olo no ahafahana manampy ny tanora malagasy sotra be zao ny zavatra nitrano ary efa natao tetikasy fa hoe le tanora malagasy rehetrarehetra manana tetikasa tsy misy afaka nampy no zany dia inona natao prosesy na jery vola aiza dao ny vola misy io zao nahita vola tao amin'ny sonapar 100 millions de dollars sonapar zany matetika hoe anao anezika olona izy fa mampindra vola misy an'ilay ny caisse d'épargne raha makany Madagasikara nareo dia mahita an'ilay toro orange toro lehibe diky eo koronary hitanareo io dia ny volantsika malagasy no nampindramana le mpandrara nanao an'io dia ozy zany tsy defa misonapar so ampindramiko mialatsina tsy hoe manavatsy ampindramiko kara so ampindramiko vaza ny vola fa ampindramiko malagasy nalaina ny 50 millions d'euros dia natsoky ny banky zao anovako kara Madagasikara ka ny olona atona mitady sa fikambanam-behivavy mitanovatsy anasy rehefa manana tetikasy dia mba ampindramina ro vola toy izy zay monsieur le président problème tsika ny taux de recouvrement
sarotra hoe eto Madagascar. En plus zay taux d'adhérer any 14% any Madagascar. Be dehibe sa hoe zao reo tanora ao izy a tsy manana trano, tsy manana antoka, tsy manana tany satria tsy nandoa tamin'ny ray aman-dreny. Sa hoe d'accord tsy nandoa tamin'ny ray aman-dreny izy mafy satria tsy nandoa tamin'ny ray aman-dreny fa niasa dinosy. Zao hoe zao tsy maninona fa manana ray aman-dreny izy zao ray aman-dreny fireneny zao ao miasa amin'zao nefa arapetasika ao amin'ny banque BOA sy BRI ny 50 millions d'euros ka ny olona rehetrarehetra zay manana tetikasy viavy fa tsy olona rehetrarehetra hoe dia à partir ny 1 million d'arière hatramin'ny 200 millions d'arière manana tetikasa matotra dia ho ampina raha tiatsitokafika Madagascar, il faut créer de l'emploi. Zay no mampanakarena ny jiosy satria ny jiosy nanotaniko zao paonao mampanakarena anareo dia nao izy mivolane miodina impito atao aminay zay vao mivoaka ny ivelany fa ny atsika malagasy tonga dia lasa ny ivelany ny malagasy ko manompo zao dia mila ovaitsika ny kolontsaina na hoe oko zay le hoe hitady asa foana fa ao amizay tsika zany mamorona asa amizay manomboka azy zay ny zavatra ao ataotsika dia ampiana amin'ny vola ny olona rehetrarehetra dia tao anareta ny fianarantsoa nahita olona zao fitiavana vehivavy jereva marina ny any mamvoatra be any misy fambolevary roava be am'zao le président problème anternel izy tsy misy fitombary manarabe fianarana vehivavy dia atao fa hoe ohatrany ahoana ny vola ilainareo taoneo ihany sa hoe d'accord mivitanana machine natao zany fitombary manarabe mba afaka mivelona ny vehivavy mba zany fa maro be mitetikasa ohatran'izany zay tokony atao ampandrosoana ny fireneny teny aminareo fa ao anatin'ny telotony hiakatra be ny PIB atsika hiakatra be ny création d'emploi atsika ary zay ny anareo tsy milohana ilay araka nyteneniko aminareo teo hoe raha Madagascar mampiasana na maraina miandro mbola ety foana fa zava sava teheno aminareo ataotsika hiditra amin'ny fandarana famonjana antsika asitsika ilakilo mijojovo angaminareo dia rehefa aveo nareo anao question réponse tsika dia mba martany anareo misy fantanina rehetraareo dia miverimetoray miakatreto mamary ny fantanina zay tianareo apekatra so raha tsika rehetrarehetra isaorantsika dia matoa filohan'ny repoblika tamin'izay tapany voalohany sy izay teny mamy nomeny nino raisitsika teo zay mamy ny fary fa misy vaikany mamy ny tantely fa misy fikany fa ny teny izay narosony andreo matoa filohan'ny repoblika antsika teo kosa dia sady tsisy vaikany no tsisy fikany fa teny na sitraka ka mety dia teraka marevetra zay tsy maintsy androso Madagascar ary olona mimiavy manakivo maso tsy mahita hiezaka sy rovikana maro izay efa natao tao anatin'izay fotoana izay omena any andriamatoa jojoby ny sehatra afanao sehatra jojoby Boa.
Isa.
Jajoby amin'izay hira mahafinaritra hiditra amin'ny tapan'ny faharoan'ny fotoana arsika izao to pilasy tovovavy izay fotoana ahafahantsika mametraka izany fanontaniana izany milaza izay hitahitantsika any amin'ireo matofolohan'ny repoblika izay manatrika eto androany dia mba ampandehany ampizotrasoa tsara izany ny tapany faharoa izany satria be dia be sika no manatrika eto androany maniry ny te hiresaka sy lavany izany avokoa hoe dia hoe zahantsika mba ho atao fohifohy tsy mihoatra ny iray minitra ny fanontaniana petraka ary ihany koa mety ho atambatra ny fanontaniana roa na telo dia afaka mamarina le matofolohan'ny Repoblika Madagasikara. Misy hôtesse zany eny dia ataontsika anankitelo namany dia mamaritsy ny anankitelo alefa soaryatsia. Le matofolo ny volonté miarabamo tonga soa eto à France miarabatsika voretiko manolotra fiaravana manokana manao matofolo tamin'ny fanokisana napetraka malagasy taminao ka nalananao filoha Madagasikara. Tena moa hipanetsy rangason miaramila amin'ny tafika frantsay mbola perinasa koa namana akaiky ny iva razakandray zay ao amin'ny tous ensemble pour Madagascar voninahitra lehibe ao anay matofolo nyizao fotoan'izao mba ahafahanay miona amin'ny vatananao koa mba ahafahanay miresaka ny anjara briky afaka hoentinay ampandrosotsika miaraka ny tanindrazana malalatsika. Ny amboako ny resaka ka mandeha matofolo dia momba kely ana régiment de génie ny régiment eto France génie civil zany ny traikefa azoko mitafy ny tiako atao manan'izay dia misy orinasa ray Madagasikara orinasa anay izy io misahana ny travaux publics mifandraikitra amin'ny traikefa azonay tapakitafika manindry kely orinasa efa milo izy io efa mamokatra fanindry kely dia mivokatra amivoka avy dia azo avy amin'ny tanana ka tsy maharaka ny demande pentif araka ny fahatarany vinany matofolo hitanay fa mijoro mampotitra azo tanterahana ary indrindrindrindra mifanoto tsara amin'io fotodrafitrasa hoentina io dia resy lavitra zay le matofolo ka teo dia tanindrazana mangetaheta fiara-miasa mba ahafahanay koa mitondra asa ho an'ny malagasy amin'ny alalan'ny orinasa io. Raha sika koa le matofolo aorenan'ity tsangatanan'ity dia mangataka zay fotoana kely mba ahafahanay mampiseho anao mombanomban'io orinasa io amin'ny alalan'ny sary sy vidéo mba ahafahanay koa mampiseho anao ny fitaovana maro manara-penitra manaraka eto trano hovidinay tiavina ary hoalefanay ny fandrasana mba ahafahanay ny vokatra zany sy indrindrindrina le matofolo mba ahafahanay manampy fanatanterahana aingana fampandrosoana ny firenenantsika sotra betsaka le matofolo. Merci. Allô. Oui.
Fantalinana iray tsy mihoatra telopolo sekondra mba ahafahantsirairay afaka mandray anjara avokoa. Mitoko fahitasatria indrina Arabavy Nianarako ary miasa amin'ny firenena frantsay izay kan fantalinana politika efa ela taona maromaro itsika efa manana structure ferroviaire an'Italia izay nataon'ireo Tanzania tany 1896 efa fantatrao zany raha olona hoe anjeo andifoa raha io infrastructure kosa no avorisika satria io nazy atao io tena tsara ainy zany fa io infrastructure no itomansika ny produit vokatra et atao fa résiste à cyclone, résiste au sol. Monsieur le Président. Oui, je suis ici. Monsieur le Président, bonjour. Je m'appelle Félix Zaza. Donc, je suis en France et donc, je suis vraiment issu de la diaspora. Ça fait 7 ans que je suis rentré à Madagascar et aujourd'hui j'incite beaucoup de la diaspora qui souhaitent à rentrer à Madagascar parce que je pense que la diaspora est un levier de croissance pour Madagascar. La diaspora souhaite investir et s'intégrer et améliorer l'économie de Madagascar. Donc ma question est simple. Pour inciter justement cette diaspora malgache à rentrer et à investir à Madagascar, il faut qu'il y ait quand même une certaine sécurité. Beaucoup ont peur. Aujourd'hui, moi, ça fait 7 ans que je suis à Madagascar. J'ai une société, je manage à peu près une trentaine, voire 50 de personnes. Et je suis tous les jours face à la corruption. Pour être simple, on a aujourd'hui l'organisme qui s'appelle le Bianco. J'ai un ancien associé à moi qui vraisemblablement connaît du monde au Bianco et me dit très clairement, j'ai été convoqué il y a 2 ans au Bianco et vraisemblablement il n'a pas été à la convocation. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on a des organismes comme le Bianco, mais que fait-il? Donc quid du Bianco et de la lutte contre la corruption? Nareo matoa atsivina ny ankamarotsika dia satria mitady ravinahitra mitady tsaratsara kokoa satria ny ankamaroan'ny olona zay miala amin'ny firenena dia tsy matoky hoe misy zavatra afaka antenaina ao amin'ny firenena efa taloha zany fa miofitsika zao ary eto amin'ny teny anareo rehetra rehetra za fanariko dia anampy ny mpandraharaha malagasy alohan'ny zavatra rehetrarehetra zay nareo rehetrarehetra zay te odiany manana tetikasy zay afaka promboboly za tena aminareo fa tsy misy avenir mihoatra noho ny ao Madagasikara zay tena koanareo ka za tena aminareo fotoana zao ny tetikasy ataonao dia fotoana zao no odiana any Madagasikara. Ny resaka kolikotsy corruption tao miteny aminareo ady isan'andro fa miteny anareo kosa hoe fa be dia be zavatra miove satria zao zavatra misy miteny aminareo ohatra hoe raha ohatra ka tiatsika androso ny firenena dia ilaina mipetraka tsara aloha ny resaka sécurité sécurité des biens et personnes sécurité ny investissement ny sécurité amin'ny olo-pirenena tsirairay avy zay tenako anareo hoe raha nalaza na resaka kidnapping milaza aminareo fa manana fahasahidy izay amin'izao tsika miteny zao satria démantelé ny réseau ankehitriny gendarme maro any amponja ankehitriny na ny président syndicat ny sous-officiers midratra ankehitriny no mifanaovana zany resaka kidnapping zany nyfikaraina aminareo betsaka tamin'izy ireo no nanao aveu miteny hoe zay toko dia tena zay marina nanao kidnapping nandrahany nanao kidnapping nandrahany tikaraina hoe apetratsika aloha le tontolo
mba hisin'ny filaminana. Ohatr'izay koa resaka dahalo. Milazanareo resaka dahalo tena mampikeikaiky ny pioky omby zany. Fa ankehitriny ny ela be satria 2000 isan'ny soldat maroy nalefa manerana ny Madagasikara. Ankehitriny zany ny ela be isan'ny elatromby. Ary za moa tena nareo tena hoe rehefa lafinao république ao za tananao propagande dia tena hoe rehefa lafinao république dia hividy hélicoptère anakifolo hoentina hitandrona amin'ny filaminana. Fa mpifaninana tamiko tamin'izany dia tena hoe mampiresaka raha hoe aiza koa ny alana hitany vola hividanana hélicoptère folo. Efa bolana zao tao amin'ny fitondrana 4 mois ary hitanareo eo fa amin'ny 26 juin hélicoptère anakifatra tao anatin'ny efa-bolana no azontsika. Karaha vidy hélicoptère isam-bolana nansika dia tena nanao no azontsika. Fa anakifolo dia efa ampy. Io ny hélicoptère anankiray io anisan'ny noetiko io. Ary vao niresaka ihany koa tamin'ny président Emmanuel Macron hoe zay mamily hélicoptère dia ozy hoe bon là zao hoe tsy dia revantsika fa anampy atsika koa ny frantsay amin'ny famezana hélicoptère vaovao ary tokony efa ho azo farapatarana ngambany amin'ny herintaona fa za tsy niandry amin'izay fa tonga dia efa nazo. Mbola misy firenena hafa ihany koa zao tsika miteny zao efa nazo vany fakomany hoe vonona ihany koa amin'ny hélicoptère transport de troupe atsika. Za miteny anareo hoe averitsika ny ampopereneny averitsika amin'ny maizany mipasy nyloaza hoe mazikazy izany atafika malagasy zany. Dia ty roplan manankiray ty koa malheureusement tsisy son ty transport de troupe efa misy appareil anankiray zany zay nanaovantsika fampararahana amin'ny Airbus dia atao leziny io aloha tsikelikely io na misy groupe maty dia any amin'ny province any afaka hoentina amin'io misy catastrophe naturelle dia afaka mitondra ponina io afaka mitondra maraminy io ny roplan teo kaza. Ny firenena matanjaka rehetrarehetra ty Afrika sy maneran-tany manana an'io sa hoe efa miofotsika mandroso Madagasikara dia malagasy koa ahazo ny fiaramanidina kaza io zay no défilé amin'ny 26 juin hoavy nareo tao ny teny maromaro le resaka momban'ny lalamby. Eto dia milaza aminareo zany fa be dia be tetikasa ho ataontsika mikasika ny lalamby manokana. Eto ny ministre en transport efa nanao mission izy io fa mampifandray ny fiainana tsotra sy manakara zany. Io misy an'le FCE maty fa nandritra ny taona maro sa hoe zao tsy andro fanampiana avy any ivelantsika fa efa mbo tena atao loi de finance ary azo tetina tête de locomotive anakikotsika sy varan vaovao no tonga any Madagasikara alohan'ny farany taona ho azy zao dia tena fianaratsoa sy manakara. Hitanao zany fa miasa politika anareo sa tsy miasa asiteraka mafea izao lalatsika matetika masiva lalatsika dia ny fitaterana ny solika iny lalana mampitoy any Toamasina sy Antananarivo satria mavesatra be lay solika dia potika vetivety an-dalana. Dia ina nataontsika eo izy nareo nampiantso spécialiste nampiantso orinasa dia ina no ataontsika manomboka zao zany afaka fotoana sy tapany eo aloha zay vao vita fa anao pipeline tsika miala any amin'ny Toamasina dia tsisy gasoil sy essence satsony hoentina amin'ny lalana fa pipeline tonga dia manabatonga Antananarivo ary midina be mividin'ny solika satria midina ihany koa mividin'ny transport afaka fotoana sy tapa zany dia vitantsika zay tena hitanareo ny zavatra tsy vitan'olona rehetrarehetra nandritra an'izay sivy amby 20 taona nitondrana firenena zay zany tena aminareo fa vitantsika anatin'ny fotoana foy. Dia zao fana ty vaovao mahafinaritra be mihitsy malheureusement tena ohatr'izay diffusena teto le izy fa manaraka asiko aminareo amin'ny Facebook sy ny hoe amin'ny réseaux sociaux fa misy tetikasa natao ary izy io efa naiky tsy atao tsony noho ny antony kolikoly noho ny antony zavatra maro be fa misy zavatra tsotra noho ny masiny noho ny lalana
ary tena mampalaza ny Madagasikara dia ny faritra Ray Manontolo, district Ray Manontolo dia azo vahana amin'izany. Za manao velonano aminareo indray eto mandra-pahavitany Mondary tsy maintsy averintsika ary ho amboarintsika tsara iny canal de Pangalary iny. Canal de Pangalary sady toerana mpizahatany afaka mitatitra ny entana rehetrarehetra izay mampitohy any Tamatavy tonga ao Mahanovo mandalo amin'ny Mananjaka mandra-pahatonga any Manakara. Zany hoe ianao zao ohatra ianao any Toamasina andeha ho any Manakara dia mba hainareo hoe lalana mbola tokony ho ale, mbola makany Tananarivo, mbola makany Tsirabe, mbola makany Fianarantsoa, zay vao mitody makany Manakara. Zany hoe manao détour be fa rehefa mipetraka io canal de Pangalary io dia misosa ho azy ilay izy ary ny ferry efa misy ferry maromaro koa any ho antsika rehefa mitsidika antsika ny resaka tourisme, resaka transport tsy maintsy vita ao anatiny 2 ans dia lehibe zareo à partir ny signature dia Marocaine nanao an'io misy société hafa koa fa jereva koa donc tsy maintsy vitantsika ao anatin'ny telo taona mandrapavitako ny mois izany canal de Pangalary. Tsiko rahainanareo anatin'ny zavatra rehetrarehetra zany ny fampandrosoana tsisy tao Madagasikara dia fotoana an'izao fa za moa izy tsy hoe hanao faminaniana fa ho anareo izay ampino any Akaramalaza angamba dia nareniteny lava hoe misy tanora fotsifotsy lavaranjana hitanindrazana rehefa io ny filohan'ny Malagasy dia ho avitra sikotra amin'ny Madagasikara zao hoe misy fahasoavana ary mbola napiny any koa le izy hoe rehefa io no filo dia ny harem-pirenena rehetrarehetra hiboboka sy hipotra daholo. Dia anisan'izany ngamba le zavatra nameny BRGM tsika iny satria tao anatin'izay indépendance zao zany vao azo zany zavatra rehetrarehetra zany. Ka zay ny teneniko anareo hoe tsy maintsy manoso Madagasikara, tsy maintsy tafita ny Malagasy ary zany ijoro mandrapahana zavatra rehetrarehetra vita moa mba hanafika ny zany rehetrarehetra zany. Alefa sonay amin'ny fanontaniana anankitelo manaraka indray dia ohatrany basiky indray fa misy vehivavy ababeny ianao miakatra ty misy any dia izy koa alio misy rahamatoko ia izy koa ny rahamatoko manaraka ty enfin zay avy eo ianao reny avetsika honneur aux femmes. Monsieur le Président, les Tungasouati en France, famille latine amnareo reja, des biens latine amnareo diaby, faza ite vaza. Alors, Monsieur le Président, je me présente. Je suis Chamila Avidji. Je suis présidente de l'association Ichelan, je viens de Toulouse. Donc ça fait 13 ans que j'ai cette association Ichelan et on met en avant à travers mon association depuis bientôt 13 ans, en étroite collaboration avec la mairie de Toulouse, on met en avant la culture malgache à travers les créations que je fais parce qu'à la base de profession, je suis créatrice de bijoux à base de raffia de Madagascar. Et je suis énergéticienne également sur Toulouse. Voilà, mais ça c'est juste une petite parenthèse. Donc là, je parle au nom de mon association. Pourquoi? Parce que j'œuvre avec pas mal d'associations à Madagascar. Et en fait, j'aimerais rebondir un petit peu parce qu'en fait, nos actions consistent à quoi? En fait, nous offrons un repas par mois à une école qui est l'école de Fenouman, qui fait partie des EPP de Antananarivo. Et justement, je voudrais rebondir sur votre projet sur Tamatave, parce que je suis moi-même issue de la diversité de Madagascar. Ma maman est une malgache de Tamatave et mon papa est un indien de Tamatave. Donc je ne cache pas que quand j'étais à Tamatave, parce que ça fait que 13 ans que je suis en France, de mes 30 années à Tamatave, j'ai œuvré aussi humanitairement. Donc on me connaît sous le nom de Madame au Beaumarchais, j'avais un magasin, et je participais avec Dr Koicha. Voilà. Donc,
J'ai continué en fait mes activités à Toulouse depuis que je suis arrivée et là ça fait bientôt 13 ans. Je vais essayer de faire court pour faire favoriser les autres dames. et en fait, pour rebondir sur votre projet, je voudrais savoir, est-ce que dans votre projet, vous comptez offrir un repas aux élèves, aux enfants des EPP? Parce qu'en fait, comme nous offrons un repas par mois, on a remarqué les problématiques qui se trouvent et qui se situent à Antananarive. Et maintenant, on va se diriger vers Tamatave. Je suis désolée, j'aimerais faire d'autres provinces aussi. Voilà, donc ma question, c'est ça. Minabarang mislasaka lay Canada Pongalana to ajo farafangana zay ajo farafangana kely izy fa somary diso kely le nôtre quoi lay Canada Pongalana. Efaly miarabanao Monsieur le Président tonga soadia France efaly miarabantsika rehetrarehetra koa tsy maheno dia zay dia za Anita no anarako Anita Ratsimba Durand. Je suis désolée de dire ça Durand parce que c'est mon mari, c'est un voisin. Et moi, je suis présidente d'une association. Ça va dire que ça est présidente d'une association de la France, c'est une caracara ni Miss Diaspora Malagasy. Fala kusanya tunda ni nakana we Miss Diaspora Malagasy. Satria ni tanjona ataony Miss Diaspora Malagasy dia mikarakara ny ireo zazakambana. Une question de bien faire comme maman Pénaïzania, l'association de la France, le président Zania Narumba, à nous à Natsara, le Miss Diaspora Malagasy. Bienvenue en France, Monsieur le Président de la République. Je pourrais parler en français et en malgache, puisque je suis enseignante à l'Université de Rouen, où j'enseigne la langue malgache et l'histoire. Oui. Très rapidement, j'ai ouvert avec des associations en Normandie et aussi tout un village à Madagascar, à Tadufandjin, un musée sur les 2 guerres mondiales dans le village de Tadiou, près de Fandjin. Dans une région où il n'y a pas de coopération, où il n'y a pas de partenariat. Nous avons construit nous-mêmes, à base de terre battue et de pousses de vache, ce musée. Et les collections ont été réunies dans tout Madagascar et en Normandie. Et ça a été acheminé en Normandie. Ma question est la suivante, que je voudrais poser à Monsieur le Président de la République. Nous organisons des expositions internationales. Nous organisons dans ce musée, qui est devenu un musée international, un musée qui suit les normes internationales, un musée Manarapit, où des gens viennent de Normandie, de toute la France, des Émirats Arabes Unis, des États-Unis, et aussi de Madagascar. Malheureusement, les gens qui habitent dans les villages n'ont pas la possibilité de venir. Comment faire? C'est le problème d'infrastructure qui se pose malheureusement. C'est la première question. Une deuxième petite question. Les villageois souhaiteraient, dans le cadre de ce musée, participer à la fête de l'indépendance de l'année prochaine. Nous avons commencé déjà à monter une exposition d'une trentaine de panneaux que l'on aime sur l'histoire de Madagascar. Et la question est la suivante. Quelle serait la thématique que vous aimeriez que l'on priorise pour les fêtes de l'indépendance dans le cadre de l'histoire de Madagascar? Merci, Monsieur le Président. Question. Afaka mahazo hifidy ve zahay aty diaspora satria depuis 1960 dia zay no angatahana voalohany zany hoe zo hifidy zavatra mbola tsy nisy nanao depuis ny fahaleovatena dia zay mbo zavatra tadiavinay hoe zo ahafahanay mifidy surtout le président de la République indrindra raha ohatra ka mbola hilatsaka ianao amin'ny toerana manaraka hitanay hoe tanteraka daholo izay natao an'izay promesse anao rehetra dia zay no ilainay dia faharoa fangatahana proximité kokoa amin'ny ambassade satria fanazovana passeport
nefa matejeudi ianao dia tokony mba afaingana daholo izany rehetrarehetra izany. Sendra tompoko taratasy rehetra raha tsy passeport rehetra. Sendra tompoko. Simone Clara Otto no anarako. Miala tsiny fa efa dia taona ihany no tenako fa zao. Simone Clara Otto no anarako. Enseignant, chercheur retraité, docteur en sciences de l'information et de la communication. Niantony andraisako fitenenena taonamamy a dia zavatra roa voalohany indrindra aloha dia saika anao sosokevitra sy tolo-kevitra mikasika momban'ny formation professionnelle any Madagasikara. Nefa moa na eno ny monsieur le président de la république miresaka momba ny fikaroana any Madagasikara dia mba tiako a misy fanomarinana kely ataoko. Zany hoe anisan'ny olona zany a nandray andraikitra amin'ny fanaovana l'inventaire ny recherche scientifique tany Madagasikara nanomboka tamin'ny 1966 mikasika justement recherche minière, recherche mikasika l'agriculture satria vao mivoaka nianatra dia niasa atao amin'ny direction nationale de la recherche scientifique et technique à Madagascar. Dia mbeo dia niasa atao amin'ny centre national de la recherche appliquée au développement rural. Zany hoe ny valim-pikaroana rehetrarehetra zany a momba ny arenak'ibony tany, momba ny fambolena, momba ny fiompiana, momba ny eau et forêt zany a dia efa nanomboka nanao l'inventaire zany a nanomboka tamin'ny 1966 ary mipetraka any Madagasikara izao reo document reo inventaire reo zany hoe efa tonga zany dia ampiarana zany a valim-pikaroana ao anatin'ireny. Zay no fatsitsika zay zany. Dia farany indrindra mikasika momban'ny formation professionnelle. Etsika miresaka BDB zany a ny tanora tsy anasa ka ny formation professionnelle bietoka tena ilaina be mihitsy any Madagasikara kanefa zany hoe ino efa manisy zany expérience professionnelle ananako zay koa veky fa BDB amintsika ireo a manana koa expérience professionnelle ka l'expérience professionnelle hoe dia zao fandeha Allô, tranquille, les formations professionnelles formation professionnelle dia zao zavatra hita taty zany a tamin'izao nampianako tamin'ny lycée technique professionnel taty dia zavatra hita nanomboka 2000 misy constat hitany recherche responsable administrative technique zany a taty France dia zao hoe BDB mihitsy a ny entreprise artisanale PME PMI mivetivety satria tsy ampy ny formation amin'ny gestion administrative commerciale et technique na dia misy aza fahazahoanao tanteraka ireo olo ireo dia zay no tsy ampy teo ka zay zany mahasosika efa ataoko hoe rehefa ohatrysika anao amin'ny formation professionnelle Madagasikara dia ilaina mihitsy a no mietrehitra an'le zay gestion administrative commerciale et technique zay marina no tenenina tao tonga dia zay naresaka anazy satria lay anao an'ilay anamotra an'ireo centre de formation professionnelle reo vitatsika ao anatin'ny herintaona sy tapany fa effectivement mila les formateurs tsika le olona ampianatra le olona ny zanatsika rehetrarehetra zany reny ilaina coopération reny ilaina tsika malagasy ihany koa fa zao ny zavatra tsapako teo marobe ianareo no manana association aty ivelany ka zao ny zavatra teneniko anareo lay transparence amin'ny fonds disponible satria isika dia manana fonds BDB disponible fa tsy fantatsika malagasy za io zao dia jerevako daholo ny any amin'ny Union européenne ny any amin'ny Banque mondiale fa misy fonds BDB disponible afaka œuvrenareo zay hoe afaka angatahanareo amin'ny ahafahanareo mampiroborobo ny association ka zao zava-dehibe mihitsy no zavatra antenenareo tao amin'le hoe fahafahana mifidy sy indrindra mikasika ny ambassady
zao zavatra misy ny ambasadytsika dia amina hoe ambasady anazy zany dia voalohany indrindra aloha manana vocation économique sy vocation sociale zany hoe tokony ia ny ambasadytsika iny tokony ia ifampifanerasera amin'ny malagasy rehetrarehetra monina aty efa ny zavatra fantatry dia zay loatra ny zavatra mitranga ka amboaritsika tanteraka ny ambasady mba ho alikoty ny diaspora mba hiakompagnie ny diaspora ary indrindra mba ampamafiorina amin'ny fifandraisana amin'ny malagasy rehetrarehetra aty ivelany za miny fa afaka ray volana eo ngamba ny vita mba-6 juin fahafantarana tsy maintsy efa mba manana ambassadeur avaoatsika sy ekipa maromaro miasa amin'ny malagasy rehetrarehetra aty fa le resaka fahafahana ny fito teo e zao zavatra ho ataotsika io alefa tsy kelikely fa zao amin'ny toerana zay misy ny ambassade misy ny consulat atsika zany dia afaka 10 taona mila fametana atsika efa ifito doe ianareo malagasy atsivilana mahafahanareo maneo hevitrareo indrindra amin'ny fividianana filoham-pirenena dia mba ahafahantaratsika mba misy an'izay zavatra zay tokony ho atao any arina kely any ngamba mety tokony mba anana député koa représentant en diaspora zavatra kokoa zany mba tonga teny diaspora zay zavatra ataotsika manaraka eza manaraka mety tsy vitatsika zao tsika mbola mampopoteka nefa zao afimasena Oka mba anaraka le fandaminana azafady indrindra satria sady dia sady fa zao zay anankely aloha dia aveo ndray mandeha atsika toko samy afaka manokana daholo fa mba zay aloha fanena aminao saka kisoranga ma le resaka diaspora fa mino fa olona teny zavatra teneninao ary vao mariky zany androany aingo zafombelo manday radio fantamina ronga fa nataoko mampikojakoja serasera ay ary ihany koa tsy haiko hoe raha afaka miteny amin'ny anarandreo mpiaraka mpikojakoja serasera eto ary fitiavanao amin'ny serasera ihany koa dia mba mangataka izay président amin'ny fifandalevanao manaraka mba ahafahanay mikovrira anao satria raha efa eto zay toko ilaitsika zany ho an'ny Madagasikara. Fantanina faharoa ho an'ny resaka diaspora mino fa maromaro vitsivitsy no efa mody ary mbola maniry hody. Fantaniana fotsiny tianay anana assurance aminao ndray matofinoa dia hoe misy mesure d'accompagnement ve mba ataonao any diaspora satria miteny amin'ny teny manokana satria efa niarany efa nanao investissement dia nandesinao omby ara dia tsy kivy fa mbola ho avy amin'ny koa nefany misy ireo sakatsaka ny fantatro fa za ohatra anao hoe rehefa misy zavatra ataoko dia tonga dia le olona direct amresaka fa raha vao teny toy ny atody ony raha foy mananelatra ka dia zay no fantaniana tompoko inao nametraka fantaniana dia tonga dia nao ianina tokony manao valy inona ny arasanareo diaspora amiko inona ny ahafahako manampy anareo zay ngambana ho anahy manokana zao dia ny famoramorany fikarakarana ny taratasy aloha amin'ny fanokanana fanaovana ny démarche rehetra any satria mialatsina raha afaka hoe miresaka ny tenako manokana sahala aminay zao dia manana partenaire zay ty zay vonina tokoa anao investissement Madagasikara satria kanefany manjary nanana nisy erreur kely zany fa tsy nahazo agrément dia problème be mantany ianao dia 40 millions d'ariary etc kanefa izahay tsy vonina koa nijanona 1 euro ary ho ajanona aty fa dia hoentinay ho anjara brikinay ary ho anjara valim-babenay ho an'ny tanindrazanay tompoko no ataonay amiko manokana zao zay efa zava-dehibe zany hoe ny tianareo zany ho an'ny diaspora zay manana zao nataotsika ao anatin'ny transparence za zao miteny anareo eto hoe nareo diaspora satria ny objectif atsika ohatra dia le hoe décentralisation tena effectif zany hoe fampandrosona ny amin'ny faritra rehetrarehetra ny fanamboarana lalana ohatra PDB lazaiko aminareo betsaka na anareo zay miasa teo tena nafinaritra anany nahita anareo hoe misy miasa
any amin'ny SNCF misy be dia be aminareo no manana trakifa manana fahaiza-manao za zany a eto miteny aminareo satria sahira antsika indraindray io zao anao construction eran'ny Madagasikara zany hoe ny budget na construction fotsiny no ataontsika c'est plusieurs centaines de millions de dollars ny budget ka nareo zany zay manana fahaizana manokana ny anao tena atao en toute transparence anampy anareo resaka momba ny trano fanaovana trano zany atao trano ny resaka momba fanaovana lalana satria ny lalana rehetrarehetra dia ho ataontsika pavé ka ho anareo zay manana fahaizana amin'izany ohatra dia tonga dia tongava mihitsy azonareo manao carrière amena carrière nareo tsisy akavola tenenao anara misy makavola aminareo eo na ny RR tonga dia sazitsika zay accompagner nareo ny marché ataontsika en toute transparence article rena mila olona kosa aloha hoe tena mba matiana mahay an'le asa dia tongava fanampy anareo donc eritreretiko ny fomba ametraka cellule manokana an'izay zany ao amin'ny ambassade manomboka ataontsika hoe voatafapetraka ny ambassade ny ambassadeur mba atao en toute transparence satria nareo to le association zao nisy miteny hoe zay association mba afaka manome sakafo ve association afaka mahazo aide ve dia ny zavatra misy zany ao anatin'le izy misy aide be lehibe ho disponible fa nareo tsy mahafantatra anazy dia atao en toute transparence le izy atao apetraka ao amin'ny ambassade dia apetraka ao ihany koa projection rehetrarehetra chiffré manolona ny zavatra tokony afaka ataonareo ty amin'ny diaspora zay ngamba ny fifandrasana kaiky kokoa zany hoe ho renforcer ny atao amin'ny ambassade amin'ny transmettre na ame ny information anareo aty amin'ny diaspora dia faran'le niteneninao teo tena tonga dia atao prioritaire nareo satria marina mihitsy amin'ny déplacement manaraka dia mba micouvrir an'ilay déplacement zay rehetrarehetra ho atao. Président, Dimatou Randjenerina Jean-Emmanuel, gérant de l'entreprise Euromata Madagascar et Euromata France. Amin'ny tena omen'ombeny hoe hiverina hanondrana akondro indray Madagascar. Mbola naverinao ary izy taminao tany Brickaville tamin'ny herinandro, neniko tsara ny kabarinao. Raha tiako tenenanao androany dia izao hoe izahay ny entreprisenay efa installé ao Brickaville nanomboka tamin'ny 2016. Manao ny fambolena akondro ary ny akondro izay ambolenay eo dia destination à l'export. Dia ny zavatra tena tiako tenena zany dia ity zay efa manana zay ny entreprise ary vonona zay hanara-tanteraka nyzay programmanao rehetra amin'ny resaka fambolena akondro exportation akondro ary ny karazana akondro zay tena hoe ilaina sy mandrosaky mandeha ty amin'ny tany mandroso moa zany efa fantatsay daholo efa nananay daholo ny karazan'izay rehetrarehetra zay. Mety amin'ny raha ohatrana dia mba omenanao teny coordonnénay ty sotranao ary zao tonga dia ampina mihitsy anao satria zao tao a Brickaville mihitsy dia tamin'ny andro tany amin'ny 85 tany dia mbola nanondrana akondro foana tsika efa tratrany aretina ny akondro dia tsisy nanao tsony sa hoe mila manondrana akondro indray tsika ka za vonona anampy anareo na ara-pitaovana na ara-bola na ara-tany vonona anampy anareo tonga dia tongava anao ny Madagasikara ary ianao mila miaraka amin'ny ministre satria amin'ny alatsinainy dia ho any arangis zay ho anareo diaspora rehetrarehetra ino tsara ho any arangis amin'ny alatsinainy tsika dia acapart de marché antsika marché rehetrarehetra hoe inona ny ilaina aty a France dia ho ataotsika ho signama anisan'izany akondro za tena aminareo tsy mila miasa nareo ho an'izay temo dia mily tsara tsika nahazo ny label momba ny cacao tsika ny cacao de Madagascar zao no cacao tsara indrindra maneran-tany fa saingy zao tsy ampy zay fa zao ny zavatra mitranga par rapport amin'ny Ghana par rapport à Côte d'Ivoire ni Ghana nous premier exportateur de cacao mondial fa 2 millions de tonnes ni cacao exporté ni Ghana ohatran'izay koa Côte d'Ivoire latsaka kely fa Madagascar 9000 tonnes fotsiny zany hoe kely dia kely dia za zany tena aminareo teo raha misy manapaizina ohatran'izay tena ravoravo mihitsy mifoko mahita an'ity satria ao anatin'ny programmako mihitsy ty ho anareo zay te hanao cacao zay te hanampy miresaka vanille
manana fahaiza-manokana zany tongava fanampy anareo amin'ny fanomezana tany, fanomezana ny autorisation rehetrarehetra, anampy anareo rehetrarehetra satria zany zavatra ilaitsika. Ary ankoatran'izay le zavatra marché rehetrarehetra ilaitsika aty Andrangis, za moa dia teny foana hoe Kenya zao no manondrana voninkazo maneran-tany même maty amintsika. Dia izy za hoe mba tiako tsy maintsy mba tsika indray manondrana voninkazo. Izany tsara rehefa Saint-Valentin mahazo rose de Madagascar sa rose du Kenya, rose de Madagascar mazarao azy. Fa tsy maintsy anondrana rose tsika ho anareo. Izay manam-pahaizana manao an'izany, za teneniko anareo hoe za tsy ohatran'ny olo lafo, tsy orinasa ho anany dia dafiko. Orinasa ho anareo za hanampy anareo. Fa ho anareo izay zavatra rehetrarehetra nilazaiko zany ka teanao zany nareo tongava fanampy anareo na rabola na rapitaovana na fitaovana taratasy rehetrarehetra. Fomba kely moa dia mandray anina ministra fa io zao mba tena tiako mihitsy hoe mba mi-exporter anisan'ny akondro aty. Rehefa mandeha tsika na grande surface dia mahita ananasy avy any Bena, mahita manga hierany Afrique zao, rehefa misy marque kely reny dia tsika Madagascar tsisy ninona hita. Ka manomboka zao mba ataontsika Madagascar daholo voankazo sy vitsy ny zavatra hitatsika sisa dia mba manana fierana. Comment dessert zao teo dia hoe poivre de Madagascar, vanille de Madagascar, chocolat de Madagascar. Fa mbola kely fa manomboka zao zavatra rehetrarehetra dia mba ataontsika avy any Madagascar daholo. Mila manaraka norme dia tongavinareo izay vonina rehetrarehetra fa hanampy anareo. Masery fantaniko hoe manahoana ny fiomanan'ny firenentsika amin'ny fandraisana amin'ny Papa ny Madagasikara. Misaotra Masery. Hitanareo tena nahafinaritra anahy mihitsy misaotra anareo Masery, tena tonga eto daholo manotrona an'izao fotoana lehibe izao. Zany hoe tena vorona ato ny solitena rehetrarehetra sy Madagasikara, iray manontolo, miray fo, miray saina, avy any amin'ny province, avy any amin'ny firenena hafa. Zava-dehibe tokoa satria ny Papa du 6 au 10 septembre no ho avy ao Madagasikara. Zavatra rehetrarehetra tsy misy kisendrasendra. Teneniko anareo zany, inona ny zavatra nitranga? Ny Papa dia tamin'ny 1989 no tonga tao Madagascar. Ny Pape Jean-Paul II 30 ans aty aoriana amin'izao tsika miteny zao dia ho avy ndray ny Pape François. Tsisy kisendrasendra. Ary tsara fantatrareo fa tamin'ny 2013 vao tafapetraka amin'ny Pape François dia mivavaka fotsiny dia nangataka fionana tampo. Dia za no anisan'ny filoham-panjakana voalohany niraisy ny Pape François. Ka amin'izao rehefa ho avy any Madagasikara io dia tsy tsangamenatra tsika fa tena ataontsika faraka izay makotrokotrika maketriketrika ny fandraisana amin'ny Pape. Ary ato moa ny mpiara-miasa amiko ao anaty ordinateur daholo ny sary rehetrarehetra. Tia ny toerana andraisana ny Papa, za mihitsy no manaraka an'io tonga tany mijery tany ary tena eo amin'ny 1 million eo 500 000 1 million de fidèles no olona andrasantsika ny mpino rehetrarehetra satria io ny ampirainy kristianina rehetrarehetra, ampirainy malagasy rehetrarehetra. Ary efa mizotra soamatsara izy Masery amin'ny fandraisana ny Papa fa dia ho hita ambavaka. Un président ihany ty. Zany mikasika ny resaka renouvellement passeport na fanamboarana passeport. Ny ambassady azafady Ralise Fernando Bruxelles, Belgique. Donc ny ambassady en Belgique par exemple na Berlin tsy manao passeport fa ao Paris fa no manao passeport. Dia raha ohatra namboatra passeport zay dia manao dépense be zareo. Raha ohatra hoe mivady ny zanaka miaraka mandeha any Paris manao an'ilay passeport ka mangataka zany zay mba afaka manao passeport ny ambassady na Italie na Rome. Ny ministre des Affaires étrangères moa hita miaraka amiko dia ny double 5 mihitsy afaka ataony dikan'izay. D'accord. Dia mikasika ny qualité ny akay koa amin'ny ambassady mba
ny farany mikasika ny douane, monsieur le président, lafo loatra ny frais de douane antsika Madagascar. Tomobile vidina 2000 3000 euros, efa 10 000 euros zay vao mivoaka ny porany amintsika. Nefa efa zahoana tomobile vaovao zany tsika mahantra, nefany lafo be ny douane any amintsika. Saka amin'ny fampandrosoana an'ilay firenena ilay izy. Misaotra monsieur le président. Ya, marina mihitsy ary io teneniko anareo hoe ny ambassade dia manana vocation ianareo. Raha manana problème nareo tokony miorienté sy manampy anareo ary indrindra ny accueil. Ataonareo fa ame qualité tsika dia rehefa makao amin'ny ambassade nareo dia manome note le hoe mitsiky sa tsy mitsiky sa mandray tsara. Dia raha vao tsy mahay le olona mandray eo dia hovaitsika olona hafa eo ihany. Rehefa tsy manome fahafahoanareo dia hovaitsika eo ihany. Ekena sa tsy ekena? Zay fataotsika. Dia mikasika an'le douane teo hitanareo zavatra ataontsika aloha dia izao. Be dia be zavatra tokony atao même resaka TVA, resaka taxe. Fa tsika izany zao mbola tara be satria ny taux de pression fiscale tsy teo Madagascar dia ambany indrindra any Afrika. Satria tsika any amin'ny 12, 16, 14% any 12 nefa tokony mihoatra any amin'ny 16, 18% any ny pays africain rehetrarehetra. Zany hoe hiezaka tsika aloha ampiditra betsaka fa rehefa miditra nietraka amin'ny fanantsy io dia mino fananty TVA afaka ampidinina tsy atao 20% io fa afaka ampidinina latsaka noho izany fa hodiniana kaiky mikasika an'izay douane zay. Zay mandray. Dia raha mandray vonina filohan'ny fikambanan'ny mpikabary malagasy FIPIMA eto Frantsa. Miarabanao andrianao filoha ary tena faly mihitsy na hainao teo filoham-pirenena telo no efa reko teto anao fanazavanao antranao nisy ezaka tamin'ity toerana ity. Fa ny hitako hoe tena mampiavaka ny voalazanao teo amin'ilay voatoatiny sy ilay fanazavana tena mandresy lahatra ilay izy sady tena tsapa amin'ilay zavatra ataonao tena hoe zavatra mietsaika mivantana amin'ny fiainam-bahoaka sady mampiasa ny teknôlôjia vaovao. Zay moa anatin'ny fikambanan'ny mpikabary malagasy dia resy lahatra koa fa ny fampandrosoana ataon'ny tanindrazana dia tsy maintsy miainga koa amin'ny fahafantarana ny kolotsaina sy ny soatoavana any tanindrazana ary zay nisan'ny mahasoanay amin'ny alalana fampianarana kabary hoe aona roatra ny olona avy an-dafy anao no kabary amin'ny teny frantsay ny ambanivohitra mety tsy ho voarain'ny olona ka le teny fa nay zany andriabatao filoha dia amin'ny maharay aman-dreny zany dia mitsodrano ary tena resy lahatra tanteraka fa vitanao io hitako le fahavinonanao ary hitako hoe tena hoe voarainao an-tanana tsara misy indrindra fa ny fahatanindranao. Nay zany azy mba misy fanontaniana kely dia kely apetraka. Ny voalohany aloha isan'ny mampikaikaika ny olona mitsodra aloha ny any amin'ny tanan-dehibe amin'izao fotoana izao dia resaka hoe fietohan'ny tomobile embouteillage ao Antananarivo. Dikan'izany tena amin'ny lafiny ekonomika izy raha ohatra hoe mahavita zavatra anankiray ianao anatin'ny maraina iray dia efa zava-dehibe zany hoe misy fiantraikany izy eo amin'ny toekarena. Dia ny zavatra fanoloana hitako hoe mpananina koa dia amin'ilay lafin'ilay hoe efa nazavainao tsara mahakasika ny jirama ary tsara izy nefa dia tsy haifenina moa ty resaka délestage ty dia mbola mitoetra any ka izy io ve mbola misy feim-potoana na dia kapobeny azy mifandray amin'ilay voalazany tao rovinany mety voasoroka ary ny teny farany zay mety mahaliana aty rehefa tonga any moa dia zatra amin'n'alao amin'ity kirakirany internet ity sarotra ihany le connexion indraindray izy io ve mbola mety misy hoe vahaolana aoriana dia misaotra andrina andriamanitra filoha. Misaotra indrindra zao ny voalohany ngamany dia amin'ny mahafilohan'ny fipimanao satria za dia anisan'ny mandalina ny kolotsaina malagasy ary indrindra tena amin'ny famometana ka eto lazaina aminareo fa ametrakatsika voalohany ao firenena ny académie nationale des arts et de la culture. Izy io dia tena tsara ny toerana novantsika ity zany toerana zany satria izy io dia atao zany ao Ambotsikohatra. Tanareo misy toerana fanaovana baolina be zay ao Ambotsikohatra manome aty anosy aty sa hoe alao tsy olombitsy ihany no andeha anao baolina eto fa anaovantsika académie nationale des arts et de la culture. Ka ao anatin'io dia mba hampianatra ny malagasy manantalenta ny fanaovana kabary ao anatin'io, ny fanaovana hosodoko
ny fanaovana danse, ny fianarana mira, ny resaka fanaovana mozika le CNEM regny atao anatin'io Académie nationale des arts et de la culture io dia zay indrindra mba ampianarina mbola kely ny ankizy dia ampianarina théâtre, ampianarina kabary, zay zany vaovao anankiray ary amin'ny herintaona dia tena vitatsika. Nareo moa eto mahazo be satria le plan efa vitany fa aty moa dia tsy maintsy lazaina aminareo mikasika ny fitohanan'ny embouteillage asa ao angamba les ponts flyover misy pont anankiroa zany ao moderne tsara lavitra ty zao eo Apasika dia eo mitohana dia ohatr'izao zany makany tosikareo ty satria mitohana eo dia ohatran'izao ary misy vidéo fa hoalevako aminareo le vidéo mba hitanareo fa na pont eto à Paris tena nareo fa tsy tsara amin'izao zavatra ataontsika any Madagascar zao. Malheureusement le 600 fa afaka jerevanareo eo afaka alefa le izy. Misy pont anankiroa zany matao ohatran'izao le pont 4 voies izy io ary anomboka amin'ny fotoany ity dia voaka makany Tosy dia misy anankiray koa le ary ampitatafika le anosy zato anankiroa moa le pont dia amin'ity taona ity io no atao ary anala be mihitsy ny resaka fifamoivozana zany ity pont ity hitanareo io hoe tandroiny izy-kadio ny fananam-bahoaka asiana bazaridaina tsara ohatran'izao misy jedo kely eo sy fipetrapetrahana ary zavatra ataontsika manara-penitra zay nataontsika hitanareo fa na ny pont aty angamba mino fa tsy ohatran'izao sao anao sisa nareo zao apetraka amin'ny fiatehan'ny malagasy tsika mba misy banc fipetrapetrahana misy hazo jacaranda ohatran'izao dia efa manomboka amin'ny taona ity io zavatra ho atao io dia ny resanao afantelo teo ny resaka délestage io zavatra manahirana manerana ny Madagasikara fa za zany efa zaontsika miteny zao efa vitanay ny mampinana ny plan rehetrarehetra zao manao vonjy tavanandro ihany satria za zao teo tany Ambatondrazaka dia be délestage tany dia tona groupe tany fa mbola groupe mandeha gazoaly fa ny zavatra ho ataontsika manomboka zao zany dia ny resaka hybridation zany hoe ny groupe mandeha amin'ny fiolon'ora sy ny panneau solaire zay zany no ataontsika fa mino fa afaka roa taona eo dia tena presque au foana ny délestage manerana ny Madagasikara zay zavatra ho ataontsika mba ahena satria ny tena objectif dia mahena koa ny vidinjiro dia connexion indray moa zany efa manana fibre optique ihany tsika fa ny tena olana angambany dia ilay hoe tsy fahazahoan'ny toerana maro an'ilay izy fa efa mizotra somatsara dia izao tsika rehetra angambany tsy afaka hiteny daholo satria mbola anao cocktail tsika dia mbola betsaka aminareo ny resaka amiko dia ataontsika ry zareo reto miaraka amin'ny misy maman misy maman koa te zay angambany dia zay angambany dia satria tsy ho vita eto jarenareo efa mifidy zao tokony amin'ny enina sasany ho vita ny atao amin'ny salle nareo angambany mamarana anazy dia avy eo mandeha mozika dia manao cocktail tsika tena mialatsika amintsika rehetra fa tsy afaka hiteny eto daholo raha misy dossier dia menareo anahy zay angambany menany madame Rinato raha misy dossier alefaso madame anao andramatovyloha miarabatsika rehetra tompo mialatsiny indrindra andramatovyloha voaresako ao daholo ny fambarotsona Madagasikara fa ny fahasalamana ny voalohan-karena tsy manahy resaka fahasalamana mihitsy ateo tompo dia mbalina association miahy zany mpanorona ny fikambanana association miahy dia fahasalamana tanteraka mitsinjo ireo tsy manana fahefanam-bity fanafody sy mitsapotena ny Madagasikara ary mbola tonga ty andafy zany azy zany manana zaza malagasy mararitra hatrany miadana amin'ny Gustave Roussy tsy mahaloha vidin'ny panafody io zazy io dia forceny Gustave Roussy hanao prise en charge dia voatery tsy maintsy ataoko mba hamonjeko ny ain'le zaza mba tsy avoakany Gustave Roussy satria mahazo menasy isan'andro zay mba hivoaka ka ny tiako angatana andriamatoa filohan'ny Repoblika Malagasy
mba hitsinjovana manokana ny fahasalamana ohatra zao fikalipero matantara teo a coronographie zany tsy ananantsika ao Madagasikara mahita an'izany tenako eto France amin'ny centre d'affaires médicale deuxième main tsara dia tsara amin'ny vidiny mirary dia mirary ary efa nanao négociation tenako tany amin'ny PDG Midex monsieur Michel afaka andefan'io même impôna ny Madagasikara izy no fiara-miasa coronographie fanaovana stent en fou mba tsy hitsakatsika makany Maurice tsy hanaovana évacuation lava tompoko vavy zao ipihira Canavazio Michou noho l'évacuation satria marobe ny fitaovana tsy ampy amin'ny hôpitaltsika ao Madagasikara zavatra mampalahelo izy reny tsy vitany teo aloha inoko fa ho vitanao na ny lalana sarotra ny délestage nanao ny ataony hitako fa ho vitanao tsy hoela zany ny matao président ka mba ampio ny fitaovana tsy ampy ao amin'ny hôpital malagasy fa ny fahasalamana ny voalohan-karena to ary ny association mia dia mangataka aminao satria misy voary sy voniny any Madagasikara izay malemy izy miravavy reo noho ny tsy fahatomombana avy any anaty kipo dia mangataka ordinateur nanome ny tenanay ny association mia ary nandefa chaise roulante mba ahafahandreo mandeha mianatra satria olona mianatra reo ankizy reo tonga ao Midex nefa doany lafo be dia tsy voalohanay dia mba mangataka franchise avy aminao ny association mia satria zay dia mandefa fanafody manampy ireny marary ao Madagasikara miaraka compensation de Madagasikara misaotra tompoko resaka fahasalamana ny tianay apetraka voalohan-karena misaotra tompoko misaotra anao raha mba afaka aminao anahy ny coordonné anao rehefa avy eo mikasika an'izay entana tianareo amin'ny association mia tonga dia mihina détaxation ianao satria hamonjy ny vahoaka zany zay zavatra atao manana klinika ao Madagasikara ao talohan'ny nakanesako taty frantsa clinique médicale tsotra izy rehefa tonga taty anazo fitaovana gratuit be da be dia angataka clinique médico chirurgicale satria afaka mandidy be da be tsy manambola tsy didinao be felatana nefa ho didiky gratuit raha omenao ahy ny fahafahana ouverture de clinique médico chirurgicale amekonao ny fahafahana ameo anahy ny coordonné anao rehefa avy eo ary marina lay tsy amin'ny madamaty marina lay nyteneninao teo hoe ny resaka fahasalamana be dia be ny olona any amintsika zao no tsy manambola anaovana dialyse amin'ny tena vola be zany dia zao zavatra ho ataotsika alohan'ny farantaona efa mpeny zay teo ametraka centre maromaro fanaovana dialyse manaim-poana mba iarovana mba hitsabona amin'ireny olona rehetrarehetrareny ny betsaka ny olona mijaly amin'izay faharoa marina mihitsy ny teneninareo satria be dia be ny district zay tsy misy manana hôpitaly tsy manana hôpitaly kory zay ny teneninao hoe priorisena zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny herintaona sy tapany roa taona farafakely dia ny district rehetrarehetra manerana Madagasikara amin'ity aloha zany ny région tsy maintsy anana hôpitaly manara-penitra avokoa manara-penitra tsara amin'ny aty ivelany zay ny zavatra ho ataotsika tsy misy intsony eto ao Madagasikara hoe district adiny zany tany lavitra andiny zany tany tsy tany mpanjakany zany fa atao mitovy daholo ny district ary azo ny hôpitaly sahaza azy sekoly sahaza anazy ny olona rehetrarehetra ravanao teo atao président araky ny teny malagasy moa dia zay tsy maintsy piky maefa tabara izaho dia ramesata ary mana anarako ary mpanoratra ny fitaovana malagasy dia ny fomba fijery sy fisainana malagasy eo amin'ny toninandro mijoro tanateanao satria maniry mba ampitanao zavatra fantatry ny fananako tonga teo amin'ny fitonany ianao dia natolo-janahary sy nyraza satria na dia misy mijoronao azy dia misy dikany tena maefozy ndray dia ianao ary teno dia tokotelo mamasana azy karaha dohilinana areny ary zay tandaholao dia masaka daoly ary raha tabatra ny terisonay dia manjary efatra ka eo fomba fijery somaina malagasy dia efa joro ny firenena atany varatra ka atany atsimo atany atsirana ka atany atevana dia vokohenao raha araky ny toromarika voalazan'ireo fomba atavy ka mijoro akehitriny manoloananao tompoko migavy satria itsika dia nandalo civilisation efatra atao amin'ny firenetsika tsy tokony andraraka tany anirenitsika na anao kilabao fa tokony atao ateraboanjo reny voasana tsakona voasana dia tsakona atelina mba ahasoan'ny vahoaka ka noho izany tompoko dia misy sotoavana
maromaro reo anjarantsika amin'izay tsy tanisa ntsony satria ny fotoana foiky fa ny sotoavina faharoa tiako ampidirina kely dia ny sotoavina nazahoantsika ny fomba fitenenana malagasy vita amin'ny teny anglisy. Misy fampianarana tamin'ny teny anglisy amin'ny ambaratonga ambany indrindra ka hatramin'ny ambaratonga ambony indrindra izay nampianana tao Madagasikara talohan'ny fanjanahantany. Ary potika dao ny boky tamin'izao fotoana zany nefa ny amin'izao fotoana zao afaka alaitsika andalovana an'Angleterre zany satria za zay miresaka taminao dia nisy nandeha tany ary lany tany dia afaka mandana zany tsika. Ka izany ny fiankaviako aminao tompoko dia ny anjajantsika ny sotoavina malagasy. Za mijoro aminao tompoko dia tafilamba malagasy. Manana tarikety ny malagasy ny lazan'izany satria taloha ny gasy raha mitafilamba dia ny lehilahy sy vehivavy mitafilamba, ny ankizy ny antitra mitafilamba, clémaina sy clémaina mitafilamba, manam-pahaizana sy tsy manam-pahaizana mitafilamba. Ny dikany dia zao solika miara-milaza, vatana miara-mitondra, ary tongotra miara-mamindra. Zay ny tariketan'ny malagasy teo amin'ny firenena tompoko. Irina ho antsika malagasy rehetra zany mba miabo no ataitsika fa tsy miiba satria mihita sy mifatana manakariva dia miiba foana arosonolana dia manana toetrana zavatra tsara azy. Ary ianao tompoko dia manana nosonosy, ny vatana manam-panahy no manana nosonosy. Ka matoa zany tonga ao aminao dia tanteraka satria masina ny tanindrazana ary misy ireo razana tia zanahary hita ianao. Noho izany tompoko, noho izahako nanao an'le kolotsaina malagasy dia le fomba fitiasaina malagasy dia nahavita boky tamin'ny teny gasy sy teny frantsay zay mba hatolotra anao mba entina hamakivaky sy hijery an'izany ireo amin'ny firenentsika. Dia makasitaka tompoko makatelina neny misy filazako. Zaho dia Rabesantarma 5 taona azy. Bien, fitopitinanao amin'izay nga mampaipa maika mamaika ihany ny olona rehetra dia tonga dia le fanontaniana atao. Fagnarabinao, Monsieur le Président. Randremo Ramanana Olivier, ingénieur sady mpandrara eto a Frantsa. Ny zay dia resy lahatra tanteraka amin'ny resaka nataonao sy ny projet zay nentinao ary vonona no zany anampy anao. Misy nefa ny teny izay indrisina somary mampalahelo ao Madagasikara hoe mahalala fomba, zany hoe rehefa mahalala fomba dia vita ray andro ny dossier-nao, fa raha tsy mahalala fomba ianao dia mety ho telo volana, efa volana vao vita ny dossier-nao. Tsy tsara zany ary tena hita mihitsy fa tsy mampandroso ary manakilasa antsika amin'ny farany ambany amin'ny projet zay rehetra zay rehetra. Ka ny fanontaniako dia hoe fantatro tanteraka ny andraikitra sy ny adidy zay efa niraisinareo sy ny fitondram-panjakana zay entinao amin'ny fanontotosana fiadina amin'izany ary efa niresahanao teo. Fa ny fanontaniako dia hoe hatraiza moa Monsieur le Président ny fandraisan'ny vahoaka malagasy satria ny vahoaka malagasy no miresaka zavatra ohatr'izany ka hoe hatraiza moa ny fandraisan'ny vahoaka malagasy, fandraisana anjara ny vahoaka malagasy amin'ny ady amin'io resaka kolokolo io. Tao-trano mampontsy efa nirery ka toro-kevitra no atolotra eo anao hoentinay amin'ny mampandraranay dia misy projet zay hoentinay hampandray anjara ny vahoaka malagasy manontolo izany aiza satria amin'ny alalan'ny nouvelle technologie dia afaka mametraka plateforme izay tonga direct any aminao ahafahanao mandray fepetra na ahafahanao mahatsapa hoe aiza ny misy toerana mahafapana na aiza ny misy toerana tokony jerena na any amin'ny fitsarana na any amin'ny toerana samihafa dia vonona izay anampy anao amin'ny sehatry ny teknôlôjia amin'izany zavatra izany. Misaotra tonga dia mihoatra amin'ny mandamatsy ny coordonné anao. Miaraba ary mankasitraka tokoa amin'ny alalan'ny Miss Maman 2019 no andraisako fitenenana androany
Zahay zany samy manana projet humanitaire ny misy maman natonga anay nanorona le fihetsika ohatran'izay dia ny projet humanitaire anay dia Madagasikara sy ny Malagasy no au centre ka zay zany dia vonona ny anampy araka le teneninao teo vonona ny anampy ny fandrosoana Madagasikara ny fanontaniana zany dia ohatran'izao ny anahy zany ny projet ako hoe le bien-être des Malagasy et de Madagascar dans sa place internationale. Zay zany ny titrany fa ny fanatanterahana anazy no tianay zany azavaina aminareo zay reny Malagasy zany samy manana projet daholo ho an'ny Madagasikara dia zay zany ny question hoe aiza le tompoko no azonay ametrahana an'ireo projet anay ahafahanay mandray ny anjaranay koa amin'ny fanarenana pour relever la situation de Madagascar avec vous. Merci. Amin'ny ambassade, makasy tonga dia lefa sasany coordonné nareo fa niteneniko anareo tao ny ambassade ho renforcer antsika mba hisy fifandraisana matotra kokoa amin'ny diaspora sy ny fitondrana any toerana. Ny anarako dia Ramaso Oby mpianatra aty Frantsa na le fandray aman-dreko lavitra hianatra dia rehefa vita ny fianarako dia tafiditra tanatina boatina communication virtuelle Andriamatoa dia vonina ankehitriny hidéployer ny asa ao anatin'io communication virtuelle io zay fatako fa fantatra hoe Andriamatoa dikan'izany hoe virtualité zany dia formation amin'ny mpianatra any amin'ny université any amin'ny EPP na langue na santé azo développer antsika amin'ny alalan'ny réalité virtuelle dia vonina ny tenako miaraka vatiko zay technicien ao anatiny andeha déployer amin'ny société io any Madagascar ankehitriny dia efa miara-miasa amin'ny diaspora sud de la France sy ny consulat de Marseille anomana ny 59e anniversaire ny fahaleovan-tenantsika sy ny 60e anniversaire ny fahaleovan-tenantsika à partir amin'ny communication virtuelle Andriamatoa ka vonina izahay vonina ny tenako hitondra an'izany vokatra zany ampianatra malagasy rehetrarehetra ny tanora malagasy fa manampaizana ny tanora malagasy. Simanao tena zay mihitsy le zavatra ilaina satria io ny fampianarana zay teneniko anareo hoe ny ankizy rehetrarehetra manala-baka amin'ity dia amentsika tablety fa négocieko taty hoe ny contenu an'ireny tablety reny mbola tsy hitatsika aloha zao fa mila jerevana dohatrizay zany le resaka virtuel atao teneninao teo allo jerevana dia manaovanareo présentation mazava kokoa dia mody na Madagascar nareo mampianatra miandry l'audience-anao zay Andriamatoa efa nalefako any amin'ny monsieur Augustin Andriamananour ni demande d'audience miandry mivalina Andriamatoa tonga dia ray voasany coordonné fa tonga dia raisiko nareo any avlo ya madame miarabanao Andriamatoa Ramatoa Pieranique présidente fondatrice ny association sportive Andrarangy zany hoe avy any amin'ny faritra Tsimotsinanana indrindrindrindra avy eo Vagaindrano zaho rery angamba no association avy any amin'ny Tsimotsinanana amin'izao rasy fotoana izao dia faly miarabana alomivady ka izahay dia mikarakara ny ankizy amin'ny fanatanjahantena ary efa nanangana ny école de sport amin'ny discipline isan-karazany mba ahafahan'ny ankizy anatin'ny Madagasikara zany mifandray ary efa manana zahay ny ankizy avy any Tsimotsinanana mandray anjara amin'ny championnat de Madagasikara ary nahazo médaille coupe ka ny zavatra ato anatin'ity daholo zany ny zavatra efa vitanay nandritra ny 3 taona ary mahafaly ihany manolotra azy anareo mivady dia ny tsy fanontaniana ny anahy satria zahay avy amin'iny Vangaindrano iny dia malaza hoe atesaka sy mahadigny raha ela ka ny zavatra tiako zany ohatra ny mitovy sika Andriamatoa président efa asa moa nataonay zany amin'ny fitaizana ankizy amin'ny fanatanjahantena eo amin'ny fitaovana arakay hatramin'izay zany arak'izay zakany tananay ny zavatra mba hanatanay anao no Andriamatoa président ary kely amin'ny projetnao le izy angara polyvalent ka ny ankizy rehetra afaka manao fanatanjahantena ny mpanao danse ny reny mpianakaviana manano-tena afaka manao asa tanana ao anatiny zany angara de sport zany ary dia efa misaotra anao mialoha tompo sorabesakanao anatin'ny programme statistique zany izy ireo akaiky ny dossier menao ty ya faly tokoa ny tena miarabanao monsieur le président
marina ny teninao fa rehefa lany président ianao a dia afaka misiotsika hira amin'ny arabe izahay misy eo fa izay marina ny tena malagasy satria manana anao ray aman-dreny na dia zany ary ara-taona za Lalaniaina Jean-Georges, président de l'Union des associations malgaches avant la Réunion. Tonga eto maromaro sika avant la Réunion eto. Ny teny a dia fohy ihany. Fantany anankitelo ny ataoko. Ny anankiray mikasika an'ilay vol. Asa raha manana solution na efa maneritretra zay ianareo fa mijaly fadiran'ovana mihitsy zay ao la Réunion satria efa hitovy amin'ny fre makaty amin'ny métropole ny makany a Madagascar. Ka io zany mba hangavinay mba hisy vahaolana. Ny tenako dia anisany miorganiser ny fête nationale tsika ao la Réunion miaraka amin'ny mairie de Saint-Denis, miaraka amin'ny préfecture ny la Réunion amin'ny 29 juin izy io no ataoko. Raha ohatra moa ianao afaka mba manotrona anay amin'izany dia faly zahay mandray anao an-tananao monsieur le président satria manantenanao mafy zahay nanomboka teo amin'ny faran'anao dia fa ely zay no miandry anao. Manarakaraka izany moa ny ao amin'ny consulat tsy resahana antsony efa voaresaka ny namana teo ka tsy fantatro hoe efa manana vinavina ve ianao ny andalovanany raha sitraponay amboarinay miaraka amin'ny rehetrarehetra formalité togavanao any la Réunion amin'ny 29 juin raha ohatra sitrapon'Andriamanitra. Manaraka izany ny mikasika nyreto le évacué sanitaire any la Réunion betsaka izy ireo nyraisinay ary ny problème ihany dia le ina moa ty izy le visa le accompagnant makany ary nisy mampalahelo dia mandeha fa efa maty le olona vao tonga ao le reniny le marary zay dia mahita trano hipetrahan'le marary kanefa le mpikarakarahan'le marary tsy hita zay namanazy satria ny olona samy manany andraiky ny doly. Ny fiaraha-miasa moa dia douanement zany dia efa niarana teo satria be dia be ny fiaraha-miasa zany angamba no resantsika rehefa tonga any la Réunion ianao satria zay dia mahazo zavatra be dia be zany boky resahany zany na ao an-trano amiko raha feno efa mipetraka any amin'ny namana any fa sain kosa ny olana le fandefasana azy any Madagascar be dia be ny zavatra avitsika zany. Misy namana miezaka any manao ao anatin'ny fikambanana io mitady an'ireny matériel médical reny alefana kanefa lafo be. Ny question efa napetrako teo dia misaotra betsaka monsieur le président oela velona ianao oela fitondrana ho any Madagascar misaotra ndrindra misaotra makasitraka. Salama monsieur le président, faly miarako anao za satria matoa za mahasamby joro eto anatrehanao hitako anao zany un président qui est intéressé à l'artiste, à la culture. Betsaka ny association nandalo teo zay ka ireo io rehefa manao soirée tsy maintsy miantso artiste malagasy satria efa zay ny zavatra tokony avitana mitady vola eto amin'ny France diana nga hafa fa izay artiste eto andafy efa 21 ans za eto zao za io taloha tany la Réunion nandeha be ny muzika tany fa tafiny fangaro ireo mpikarakara politique culturelle io teny hoe ifeno amby tsy manao hira Réunion nefa tsy ampihina izy dia milefa ty nakaty andafy aty za zao tonga ty satria à la Réunion la France donc c'est normal tout le monde sait nefa les politiques aty mbola mitovy ihany foana tonga ty raha ohatra ka reo association reo zany ataontsika hoe manao soirée tsy maintsy midéclaré amin'ny SACEM ohatra ataoko hoe zany ohatra fotsiny raha midéclaré 500 € reo amin'ny SACEM any anjarany artiste tonga 2%. Zay zany satria zay mahazo document isany 3 mois ka ny question des zao parce que s'il faut trouver la paix sur cette terre c'est le monde entier. Message à l'évacuation, c'est pour le monde. Il y a deux solutions. Soit le monde, il donne le respect de chaque culture,
même on ne va pas le demander pour convertir, non, non, non. Mais au moins, si toi tu habites à Madagascar pendant 60 ans, moi j'aimerais bien que tu parles un peu malgache avec moi. Parce que la langue malgache, c'est unique, c'est une langue merveilleuse. Zay mahatonga olo ino ma mozika nareo malagasy mozika ny malagasy rehefa hitanay mandeha hoe rap na ino ny languentsika malagasy mety daholo n'importe quelle musique misongadina eto ambony tany ny langue malgasy mety ary tsy misy teny mitovy io, c'est unique. Donc inona zany ny tokony atao azafady iviteko ty maro mampiraiky miresahana io fa inona ny fomba atao mba hoe hitongava ny mozikantsika amin'ny sehatra ambonimbony amin'ny scène nationale français loha, on va pas parler international fa fomba hoana zany mba hitongavany mozikantsika ty ambonimbony misaotra tokoy zay. Misaotra ny feno aminy ary misaotra sy mankasitraka anareo rehetrarehetra eto androany. Tena lazaiko anareo fa ny famatotra sy mifandray isika androany ary zava-dehibe amiko ny nafahako miona tamin'ny ianareo malagasy rehetrarehetra monina sy mipetraka aty ivelany. Hitanao fa be dehibe ianareo teo, avy any La Réunion, avy any Grenoble, avy any Lille, avy any Marseille, ny avy any Allemagne, ny avy any Belgique sy avy any Norvège. Marobe nareo zava-dehibe satria midiky zany fa ianareo dia nananateraka an'ilay teny izay nampitaiko foana hoe naiza misy anao dia atao zay afaka ataonao ampandrosoana ny firenena. Ka hitako fa tiany Madagasikara ianareo, hitako fa milofy ianareo ary tsy tandrazana daholo, fa ny teniko aminareo dia tsotra amaranako anazy matokisy ianareo ary zavatra magnatahako aminareo mila mifametana antsika, mila miray fotsika, mila miray saintsika fa tsy maintsy tafita i Madagasikara ary tsy maintsy oloha ary modèle any Afrika i Madagasikara. Misaotra loka vavy masinatandrava dia manasatsika anao misy cocktail kely eo zany mba iarahantsika dia nataontsika ngamba faty tsapokotana antsika dia mety aroa ngamba mandeha elo dia avy eo manaraka tsika rehetrarehetra. Misaotra tsika rehetrarehetra akasika ngamanakely. Araky izay fotoan'ny Republika Ara-Brasileira dia isika aloha no manaraka ary dia mandeha toerana izany tombomaga sy manaraka izany. Dia manasatsika rehetrarehetra zany efa misy poana cocktail maromaro eny dia manasatsika rehetrarehetra mba anatina le poana cocktail daholo mba ahafahantsika miala hetaheta sy manamarika an'izao fiarahantsika zao. Dia mahasotomana daholo tompoko.
Sao tôiจะขอกับพี่แสนด้วยจ้ะ On a Fernandé, la jeune flûte loué. C'était ni. Ça sera. Nap tapi, kena cara mapapu, metnya sampai. Kena mana tina mana tin lui. Mandang Jesus mandang. Si mandang. No. Ya, sudah beza. No satu nggak timingan. Apa ya? Manao ny anao tanora na iny tsara an'le lazay ny foloatsika ianao na iny tsara dia mba velom-panantenana ianao sao tsy tia Mino fa vita zavatra betsaka sy ampiva zavatra betsaka eo firenena. sao dia mandainga izy Tsy mandainga. sotra betsaka ary ianao ahoana Tena nafinaritra be fa tena misaotra azy fa tena roso Madagasikara. Tena nafinaritra. Efa ela ny teto Eny taona. Famody any an-tanàna isaky ny herintaona ka. ay kosa ahoana misy fahasamihafana ve izy voafidy vaovao io sy le taloha Tena niova tanteraka mihitsy. Tena vao maika nafaly sy nafinaritra. Sotra toko fa tsy tiako ampitenenana zavatra hafa ianao fa sotra toko fa masotomana. Mipetraka eto? Oui. Mahay miteny gasy? Io mahay miteny gasy. Ahoana ny fijerinao an'le filohantsika vaovao io? Tena mahafinaritra ka tena mahatalanjona mahagaga mihitsy le tahita-po. Manana envie zahay hanampy an'ny filoha. Ianao zao firy taona ny teto? Zaho zao 2 ans teto à France. 2 ans? Ie. Mpianatra? Ie, mpianatra dia 5e année en école d'ingénieur zao. Mianatra tany à Maroc taloha. Inona ny spécialité? Génie industriel. Ah bon, mais c'est formidable ça. Oui. Dia miandry an'le zavatra lazainy efa nahita sary nareo nahita rehetrarehetra velom-boly tsika. Oui. Sotra. Sote. Om YouTube zany tsika amin'io. Anjamanitra fitiavana Ni
nane atukiana Namarai namibalika nyatuna yete Iyanao no masuatu ni adhiani Raniani niririni Namandanwe Iyanao nukitana mitatana Ikani baba Sani pololo